in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine is on the tunnel way. I can't keep on moving. But don't you can it around it in my to that feet. I can't keep on moving. 我来说套，这样子说起来跟我来找一份。我来说我套，啥的说非你是多个，反正非法对是。我来说我套。Napamo n'olona renao, napamo n'olona iritirina renao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao mitongany an-danitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Ireo miloko ny vitany mbary, parafiny maso andro milentiky. Maelezanao Imagino na sala nilarachitu awanatini mafi maseunyana nalebeni funi naini Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy a isatokantrano isabatan'olona indray a izay tonga eto androany manaraka ny fitoam-bavaka en direct izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio a isika rehetra ny anatin'ny tokantrano isika rehetra izay ihany amin'ny toerana maro samihafa izay manaraka izao fandarana izao mety any ampanaovana vakansa ianao a na iza na iza toerana misy anao any Madagasikara aty ivelany a rehefa izay miarahabanao a amin'ny anaran'i Jesosy androany ary manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetrarehetra mihitsy sakanavaka ity androany ity dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hitoetra ao anatin'ny tokantranonao a fahasoavan'Andriamanitra ny amangy antsika tsiray avy indray androany ny fanatrihan'Andriamanitra ny hitoetra amintsika tsiray avy indray amin'ity androany ity a amin'izao fotoana izao dia faly izay miaraka aminareo androany manona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra samy mandray herindray amin'ity androany ity samy mandray herindray amin'ity androany ity a ary mivavaka izay androany ho antsika rehetrarehetra izay tonga eto raha tonga eto ihany ianao a raha tonga eto ihany ianao a dia aza manaiky a aza manaiky raha tsy mandray hery raha tonga eto ihany ianao dia aza manaiky alleloia raha tsy miona amin'i Jesosy ianao androany raha tonga eto ihany ianao dia anisan'ny olona nomena fahasoavana manokana ahitan'Andriamanitra raha tonga eto ihany ianao dia miambana malala tahaka an'ireo olona rehetra izay nisisika mba nahitan'Andriamanitra dia tahaka an'izany tsika rehetrarehetra raha tonga eto amin'ity sabata ity rehefa nandalo tany anatin'ny sinagoga Jesosy rehefa andro sabata tahaka an'izao dia maro ny olona tany driavana tsy ny alamaina nanararoatra n'izany fandalovan'i Jesosy izany mba nanatrika fitoam-bavaka ihany nandritry ny taona maro mety hatramin'ny fahakeliny mandra-palehibe nanatrika fitoam-bavaka fa tamin'ny fotoana anankiray rehefa tonga tao Jesosy dia nisan'izany atao hoe vehivavy anankiray ry havana nandritry ny 20 taona niondrika foana ny fiainany niondrika tsy nahatraka io vehivavy io tsy afaka nijery ny olona na dia ny olona tao anatin'ny toerana nisy azy aza ny olona mpiara-manompo taminy aza tsy hitany satria niondrika ny tanondrika foana nandritry ny 20 taona fa rehefa tamin'ny andro anankiray tonga ny andro sabata nidiran'i Jesosy tao anatin'ny tempoly dia tsy nanaiky io vehivavy io fa anisan'andreo fanasitrarana tao anatin'izany fotoana izany nanomboka teo dia nitraka io vehivavy io nanomboka teo dia hitany avokoa ny zavatra rehetra izay mba hitan'ny olona nahita fiainana nafinaritra hatramin'izay io olona io tsy nahita fa tsy ny tany niondrika teo foana dia ny tany no hitany teo ninona zavatra teo na ny zavatra mahafinaritra nitranga tetỳ ambony tetỳ
na nisy voninkazo mamelana mafinaritra tety ninina zavatra ny aina ny olona sy hitan'ny olona tsy hitan'io vehivavy io fa nanomboka tamin'io fotoana io ry havana malala dia natraka an' Jesosy io vehivavy io ary nanomboka teo dia nahita izy hoe hay ve ohatra izao ny zavatra ety hay ve misy voninkazo mafinaritra ety hay ve afaka miandrandra ny lanitra mangamanga kay ve ny lanitra halleloia satria nandalo teo amin'ny fiainan'i Jesosy tamin'ny andro sabata nanasitranan' Jesosy an'izany olo zany ry havana malala misy lehilahy anankiray malemy tanana tsy afaka nietsika ny tanan'ilana malemy tsy afaka nanao na inona na inona tsy setsika azony natao fa rehefa tonga Jesosy tamin'ny andro sabata ry havana dia nositrahan' Jesosy zany lehilahy zany ny zavatra rehetra tsy azony natao teo aloha azony natao zany androany ianao raha tonga eto dia tsy fahazarana ny atongavanao eto raha fahazarana ny atongavantsika eto dia matiantoka tahaka an'ireo fariseo ihany tsika hoe mba nanatrika ny andro sabata nitandrina didin'Andriamanitra fa nefa miditra maina mivoaka maina miditra marary mivoaka marary miditra mandalo ady mivoaka mandalo ady miditra miondrika mivoaka miondrika fa androany misy Andriamanitra eto mandalo eto amin'izao fotoana izao misy Jesosy eto afaka tonga eto ampitrakanao raha ao anatin'ny fiainana mitanondrika ianao amin'izao fotoana androany izao mety manana olana ianao mety manana zavatra sarotra vahany ianao nanana aretina nampitanondrika anao foana ianao nandritry ny taona maro tsy fantatro sendra mandalo eo aminao ty fandarana ity dia tsarovy fa tsika sendrasendra ry havana malala fa misy Jesosy ato afaka ny ampitrakanao halleloia ivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia tsika anatina n'Andriamanitra anatina any Jesosy ilay tompon'ny sabata itsika androany any Jesosy any sabata hoy ny tena Andriamanitra dia any zanak'olona tompon'ny sabata ny zanak'olona raha tonga eto tsika androany dia manatona an'ilay tompon'ny sabata isika dia Jesosy Kristy zany ry havana izy no atontsika eto androany eo amin'ny sinagoganao izy amin'izao fotoana izao eo amin'ny tempolinao izy amin'izao fotoana izao dia tsy aiza akory zany fa ao anatin'ny fonao ao amin'ny tokantrano misy anao io tempolin'Andriamanitra toerana misy anao io na izy ianao na aiza mety ozy ianao hoe ato anatin'ny toerana tsy zarizary mihitsy misy amin'izao fotoana izao ry havana malala any amponjazany misy anao afaka ho tempolin'Andriamanitra ny toerana misy anao itoeran'ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao eo raha miantso azy ianao androany alleloia any amin'ny hôpitaly misy anao eo ambony fandrinan'ny hôpitaly ry havana malala eo Andriamanitra afaka mamangy anao eo izy androany tsy voafetra fa Andriamanitra dia afaka manatrika anaiza anaiza afaka tsika ry havana tsika anatin'any Jesosy androany hitentsika an'ilay Jesosy tompon'ny sabata ianao natononay amin'ity androany ity tsy Andriamanitra ny atongavanao eto tsy sarivongana ny andolianao eto ry havana malala tsy Andriamanitra tsy miteny tsy Andriamanitra tsy mahavita azy ny atongavanao eto fa Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra raha vita na dia namela ny aiko ao azy iza zavatra tsy vitan'ny olona fa nataony halleloia na mafa ny fahotanao rehetra tsy hanoratra an'izany intsony eo amin'ny bokin'ny fiainanao namoakanao tamin'ny fitahina matetrika ny tany fiainanao tamin'ny herinandro iny na dia herinandro fotsiny ihany aza no mba nahatsapanao fa nitahin'Andriamanitra ry havana zava-dehibe zany namoakanao amin'izao fiainam-baovao izao anomeanao fofinaina mahavelona izay mbola iainanao androany ahafahanao mijoro ahafahanao mihetsika ry havana malala avy amin'Andriamanitra nietsika rehetra ataonao tadidio isaky ny mampiakatra sotra ny ambavanao ianao dia fantaro fa avy amin'Andriamanitra fa soavan'Andriamanitra ny ahafahanao mihinana na dia ny sakafoaninao azy tsisy avy aminao reny tsisy avy amintsika reny dia tsika anatin'any Jesosy isotra azy amin'izao fotoana izao sotra betsaka anao zay Jesosy sotra betsaka anao zay Jesosy malala no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao halleloia mankasitraka anao zay Jesosy malala mankasitraka anao zay tompo ny amin'ny fotoana androany isoranay anao Andriamanitra ity fotoam-bavaka ity ahafahanay miaona eto androany Jesosy isoranay anao ny fahatratrana ny fitiany koa Jesosy ny aniversara ny androany sy izay olona rehetra tratran'ny tsingeritaona androany Jesosy na tsingeritaona ny batisa tompo isoranay anao avokoa reny isoranay anao ny zavatra rehetra Andriamanitra fahasoavana miditra eo amin'ny fiainanay reny Jesosy tsy azonay adinoina fa tsapanay ankehitriny fa tsy misy afa-tsy fahasoavana ny iainanay eo aminao Andriamanitra misaotra anao zay ny ady ny fahafahanay tonga eto androany Jesosy io betsaka ny olona teo tonga eto fa tsy afaka noho ny antony maro Andriamanitra fa zahay Jesosy tonga eto androany satria
no tiavinao matsapa mihitsy androany hoe misy fitahinao manokana fany tonga eto misaotranao ny amin'ireo olona ny Madagasikara zay afaka manaraka nyity fotoana ity na dia sarotra aza Jesosy vao afaka manaraka fitombavaka any amin'izany toeran'izany Andriamanitra dia isaorana ny anaranao ny fitahinao ny fiainan'izy ireo afahan'izy ireo mahafoy manana vola hividianana kredi Jesosy afaka manaraka fitombavaka androany Jesosy isaorana ny anaranao zany isaorana ny anaranao Jesosy zany voninahitra ny eo anao rery ihany nangatahana Jesosy dia ny fanatrianao hidina eto amin'ity toerana ity nangatahanay Andriamanitra ianao mihitsy amangy ilay tsiray avy ianao mihitsy Jesosy nijery ilay tsiray avy fa verimainy zao fotoan'izao raha tsy eto ianao Andriamanitra tena tsapanay androany fa ninona iatsika ataonay eto Jesosy verimainy zao fotoan'izao raha tsy eto ianao angatahanay ny fanatrianao Jesosy malala hidina aminay tsiray avy androany iara hisaotranao zay no ny fahasoavana zay nataonao iara hideranao zay no ny fahasoavana zay nataonao Jesosy Halleluja Amen Jesosy mihotrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao Halleluja ny androko sisa izao zay arako aminao dia mbola famindrampo mbola famindramponao tsika rehetra hiteny andrano hoe faraizanto izao toy izao hoe tsisy avy aminy Jesosy malala fa avy aminao tompo dia tsisy avy amiko fa avy aminao hoe zao lay tsinotsinona zao lay tsinotsinona tao andavaka ny liona fanatsanganao uzanakao Irai kun pasavanao bulan pandampunao tekun fantunanao tekuni fanutunanao izana tuanao sazuarinaminao yakin fale biazanao Haleluja. Faraizau, lutuizau, Jangan faksini sabjangku. Hadang nau Jesusa. Solet cincina. Solet cinu-cinuna. Bawa tabak ke liuna tupo. Efanat sana lo. Usana kau. Non passavano de massara azan tinno tanpa mabeno non passavano de massara di fammi nat piana no recha yu de pen manarakan fanutuna paraisa lutuisa we e ci sabbiamo tupo ci sabbiamo più fahabbiamo we Panataba ke liuna panat sang
zanaka amen Jesosy malala tsinitsinina tokoa zay Jesosy betsaka ny olona efa maty tany andavaky ny lioana tany Jesosy niarany latsaka taminay tany betsaka Andriamanitra ny olona niaraka taminay nidina tany andavaky ny lioana Jesosy malala fa betsaka tamin'izy ireny tavela tany betsaka tamin'izy ireny maty tany tompo mbola tsy tafavoaka any hatramin'izao Jesosy eo mbola taraiky any Jesosy malala fa tahaka nandefa tanana mihitsy ianao nandefa tanana ho anay ianao halleloja misotranao zay Jesosy anisany olona mba tafavoaka tany andavaky ny lioana Jesosy malala reto olona miteranao reto olona manatina anao reto olona tonga mivavaky reto Jesosy eo anisany olona mba tafavoaka tany Jesosy malala misotranao zay rehefa mandinika ny fiainanay zay Jesosy toa zay mihitsy aza ny ratsy indrindra no reny olona hafa reny nge Jesosy mijery ny fiainanay zay Andriamanitra dia mahita fa raha mbola hoarina amin'ireny namanay reny ary zay mbola zay ny ratsy Jesosy io mbola zay ny tsy mendrika tompo fa ohatrany mahita zay hoe zay indreny navotanao Jesosy mankasitraka Jesosy fa ianao mitianay fa zay tsy tianao ianao ny antso anay fa zay tsy nirarahanao akory sotranao zay sotra petsaka Andriamanitra reto zay androany Jesosy te mba hanisy vidiny an'izany fitiavanao zany te mba hanisy pirofo ny fitiavanao Jesosy malala te mba hanisy marika zany fitiavanao zany zay Jesosy malala sotra petsaka halleluja
misy raha isina Tsisy ninina mihitsy setianko Tsisy ninona Fa ny fahasoavanao Fa ny Zay sokana ihany na toy izao any mbola na toy izao ay Fa tsy konso zay miafara Raha tsy misy aminao Dia sangamo izay nanjoa ay Misaotra anao Sotranao Jesosy Tsisy raisiny zao tenako zao Ianao mahalala, ianao mahita Tsy misy miafina aminao Jesosy Tsy hoe tsara no ny hafa Na hoe mendrika kokoa Jesosy Fa ny fahatsaranao Tompo Io ihany mba hita fiko Tsy hoe tsara no ny Na hoe mendrika kokoa Fa ny fahatsaranao Tompo Io no mba hita fiko Tompo tsy misy raha isinao Tsisy ninona Fa ny fahasoavanao no mbola na toy izao ay Fa tsy konso zay miafara Raha tsy misy aminao Dia sangamo izay nanjoa ay Tompo tsy nisy raisina Tsy misy raisina Tsisy ninina Fa ny fahasoavanao no mbola na toy Na toy izao ay Zay tsitsony zay miafara Raha tsy nisy anao Dia sangamo izay nanjoa Halleluja Amen Jesosy Le SI. Halleluja Då avertsika izay izay avana malala Avertsika izay izay Itenenantsika koa tsy misy raisina Zay rehetra natsapa mihitsy tena lavaka Zay rehetra tena natsapa mihitsy tena anaty lavaka Mangitrikitsika tsy misy raisina ny fiainana Araka isotra n'Andriamanitra tsika Aseho ionatrany Jesosy mihitsy olona tsisy ny raisina ianao Olona tsitsitsitsika ravana Fa tanan'Andriamanitra namola vola ny fiainanao io Natonga anao tonga eo Halleluja Tanan'Andriamanitra namola vola le tamany Mba hamatonga anao tahaka an'io ry havana malala Voninahitran'Andriamanitra nasariny anao Halleluja Fitiavan'Andriamanitra no soniny anao Anka efa very aho Tanaty famaizananao Indrona votana Dia miverina ninao Miankoketo antotra Tsy mba haitsika izany n'Andriamanitra izany tiavana Tsy haitsika izany Fa izy no mbola nakatsika Izy no mbola nisikina atsika tamin'ny alalany fitiavany Halleluja Ny saratona lefa teo amin'ny fiainanao Fitomana anao ry havana malala Natonga eto ianao azoany Satria nanehoana ny fitiavana ianao Tsy nanofonjena totrao fotsiny ianao Halleluja Amen Jesosy Amanao Fa ny fahasoavanao no mbola na toy izao ay Fa tsy konso zay miafara Raha tsy nisy anao Raha tsy misy anao Dia sangamo izay nanjoa ay Misaotra anao
mampelantananareo pesaka ny olona tsy manana ny zavatra eo aminao io mitsiriritra mihitsy tsy manana fa ianao manana ny havana avy amin'Andriamanitra io avy amin'ny Jesosy io. Halleluja. Raha tsy misy anao asa angamizay nandoa Jesosy misaotra anao. Tsy misy raisina ry havana, tsy misy raisina ilay zanak'Adala rehefa tonga tao an-tranonay. Tsisy nandray azy intsony ny olona ry havana, tsisy nila azy ny olona. Nitady asa ihany fa tsy nety nahita asa. Mba niezaka niotra tamin'ny fiainana ihany. Tsy nisafidy ny hihinana sakafo kisoa, tsy nisafidy ny toetra ny amin'ny fitoera kisoa, tsy nisafidy ilay zanak'Adala izany. Niezaka izy niotra, niezaka izy mba ho ilain'ny olona sy mba ho tian'ny olona teny amin'ny fiarahamonina. Niezaka izy mba nitady izay tsara amin'ny fiainany sy ampivoatra ny fiainany. Saingy tsy nisy nila azy ny olona, tsy nisy nila azy ry havana malala. Fa ny zavatra nahavariana rehefa tonga tao an-trano ilay dadany izy, tsy nisy fanontaniana akory, tsy nisy akory hoe ohatrin'ny nalony any aminao anaka, inona ny diplôma azonao tany, inona ny zavatra hoentinao eto amiko eto, izay avy vao mandray anao. Tsy ry havana malala, tsika rehetrarehetra dia samy natsiaro daholo fa olona tsy nisy ny raisiny tsika ry havana malala. Olona tena tsinitsinina ange tsika ry havana. Jereo ange ny tenanao hoe, jereo ange ianao hoe raha samy hitanisa eto tsika, inona kay ny fari-piaina, inona kay ny diplômanao, manana baoritra firy ianao io. Raha samy ifampitanisa eto tsika ry havana malala, iza ny ray aman-dreninao, inona ny toeran'ny havanao sy ny inona ny toeran'ny ray aman-dreninao sy ny bebeanao sy ny dadabeanao, olona tahaka ny ahoana ry havana. Olona tsinitsinitsika rehetrarehetra eto, tsy mampaninona ange ry havana. Misy olona any tsy mila an'Andriamanitra satria manan-javatra ho tantaraina izy. Vao miresaka diplôma fotsiny dia mangina ianao satria ianao tsy manana tahaka anazy.
rarina izy raha tsy mila an'Andriamanitra. Ampiana azy ny zavatra eo am-pelantanany. Mahatafita azy ireo. Mahavita ny fiainana eto an-tany ireo. Rehefa nahita fiainana olona ary havana. Olona mpanan-karem-be eto amin'ity tany ity tamin'ny herinandro iny. Dia mijery ny fiainany ary. Tsy mila ninina izany intsony izy fa ny vola aparitaka eran'ny lalana ary havana. Voaina ny malina tomobila dia avoaka ny vola dia miparitaka eo dia izay te haka dia maka. Inona tsony moa ry havana ny ilany izany an'Andriamanitra? Sakafo ve ny tsy misy? Tomobila tsara tarehy ve ny tsy misy? Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray mety ho reraka ihany olona io. Fa izao aloha mbola tsisy ilany an'Andriamanitra izany. Mety ny fiainany ry havana. Mety fa ianao mila an'Andriamanitra ianao io. Za teny aminao androany fa mila an'Andriamanitra ianao. Halleloja. Tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao vao tafita. Tsy maintsy mila an'Andriamanitra tsika ry havana. Za manokana mila an'Andriamanitra ny fiainako. Tsisy zavatra ilaiko ankoatra an'Andriamanitra ny tena marina ry havana. Zao tsika rehetrarehetra androany miteny hoe Jesosy aho. Isan'andro aho mila anao. Tsy rehetra mila an'Andriamanitra isan'androany teny hoe mila anao Andriamanitra isan'andro. Tsy androany ihany tsy rapitso ihany Jesosy. Fa isan'andro aho mila anao any. Halleluja. Tsika hiteny androany hoe mila anao Jesosy. Isan'andro aho mila anao. Isan'andro mila anao. Isan'andro aho miandry anao Jesosy. Isan'andro miandry anao. Isan'andro miantso anao. Isan'andro miantso anao. Isan'andro tia anao Jesosy. Isan'andro tia anao. Isan'andro Jesosy mila anao agny. Isan'andro sa manokana ry havana mila Jesosy ny fiainako isan'andro. Alleluia. Tsy vitako ny miaina tsy misy anao Jesosy. Isan'andro miantso ny anaranao. Isan'andro miantso anao. Isan'andro tia anao Isan'andro tia anao. Tuko tuki anao. Kareta. Tukiko anao. Serfu. Erinifu. Mandrakizay ay anao. Mandrakizay ay. Tuko tuki anao. Tukiko anao. Erinifu. Mandrakizay ay anao Jesosy. Mandrakizay ay anao. Isan'andro mila anao. Isan'andro Rehetra mila an'Andriamanitra isan'andro iteny isan'andro. Miandry anao isan'andro Jesosy. Isan'andro miandry anao. Misy olona tena miandry an'Andriamanitra hatramin'ny sakafo hohanina ka hatramin'ny lavatam-pihina. Misy olona tena miandry an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Samy miteny Isan'andro tia anao Jesosy. Halleluja. anao. Isan'andro mila anao Jesosy. Isan'andro mila anao. Isan'andro miandry anao. Isan'andro miandry anao. Isan'andro miantso anao. Isan'andro miantso anao. Isan'andro tia anao Jesosy. Isan'andro tia anao. Tsika rehetra ila mapetoka tuki anao. Tukiko anao. Erinifu. Erinifu. Mandrakizay anao Jesosy. Mandrakizay ay. Tuki anao. Tukiko anao. Erinifu anao. Erinifu. Erinifu. Mandrakizay ay anao.
miaravana mahafinaritra na miaraka amin'ny Jesosy. Izany mihitsy ny amin'ny fiainana tiako, izany hoe izaho Jesosy miandry anao isanandro. Izany natao hoe fahasambarana ry havana. Nahafinaritra andro Petera nge ry havana miaraka tamin'i Jesosy. Satria misy fotoana Petera mila mandohetra dia miandry an'i Jesosy aloha. Miandry an'i Jesosy miteny hoe dala manjono. Any anatin'ny kibony hazan-drano ianao mahita vola dia alohaviny eto. Iny nge ry havana le mamy iny. Iny nge ry havana le matsiro iny. Hidrasanao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Halleluja. Misy fotoana andrafozam-bavin'i Petera marary. Mahafinaritra mihitsy nge ry havana malala. Mahafinaritra mihitsy le miandry an'i Jesosy. Hiteny hoe sitrana andrafozam-bavinao ry Petera. Ilay mampioraka dia mampiteny hoe misaotra Jesosy io. Sitranonao ny aretina. Ianao marary io. Ianao marary io ry havana. Mety aminao io. Ahita fanasitranana amin'io ianao. Ahita fanasitranana amin'io ianao dia ho hitanao fahatsiro aminao miaraka amin'Andriamanitra. Ianao ilay teny hoe Jesosy aika izaho sambatra manana anao. Halleluja. Mahafinaritra nge ry havana miaraka amin'Andriamanitra. Ataoko iny ravana izany fiainana tsy misy andrasako amin'i Jesosy izany. Tsy tian'izany fiainana izany tsony aho. Hoe ananako ny zavatra rehetra be dia be dia tsy mila Jesosy izany tsony amin'ny fiainako. Tsy mila an'izany fiainana izany ravana. Mety amiko izao fiainako izao. Marary aho dia miantso ny Jesosy koa. Marary ny zanako dia miantso amin'ny Jesosy aho. Halleluja. Sitrana ny zanako dia mioraka. Faly aho. Dia eo any amin'ny teny misaotra Jesosy fa sambatra nge izay manana anao antsona andro dia andro, antsona alina dia alina. Halleluja. Eo ny atsapako fa mamy amiko ny miaraka amin'ny Andriamanitra. Mahita fiainana ako. Misy zavatra tsy ampy anahy angatahako Jesosy. Jesosy tsy ampy anahy ty zavatra ty mba homeo aho. Fantatrao filaiko. Hoy Jesosy hoe iny ary. Dia mamy aminao ange ry havana ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra. Mba manany anao an'izany toe-po izany. Mahatsara aminao. Mety aminao izao fiainana ataon'Andriamanitra aminao izao. Mety aminao izao. Halleluja. Tsy mahapotsika anao izao. Tsara aminao izao. Halleluja. Potsika izany teny azo antoka ny miaraka aminao Jesosy. Halleluja. Atolotro anao zao irako izao, hoanao izay mihaino ahy. Jesosy tianao tena tianao. Anio ampitso mandraky izay hainao fa hakianao kama amin'izay rehetra misy eo. Hakianao fa
izay ataony anao dia mba ekeo Fampiatanana izy manana hevitra velananao azantoka halleluia tsy hitondra loza ho io fampiatanana fampiatanana Ruaisonao izy manana hevitra velananao azantoka zay kasainao kasainao zay tapainao tapahany ao an-tanitrao zay aleanao naboly eto an-tany eto an-tany izy mialo lalananao izy mialo lalananao hakianao ifay hakianao akama amizay rehetra misy hakianao ifay hakianao akama fizay ataony anao dia mba ekeo famasoanao sarotra ve ny adinao e sarotra ny adinao naranofina ara-panahy nofina ara-panahy mahereza fizy manana lalana hitondrananao manana lalana hitondrany anao hitondrany anao ny fiainanao ny mombanao izy mampanate izy mampanate tsy hitondra manana fatokinanao fiadanana izy manana hevitra ferana izy mananeteleranana azantoka halleluia tsy hitondra loza fiatanana izy manana hevitra ferananao azantoka famasoanao zay tena tsara izy manana hevitra ferananao azantoka tsy hitondra fampiatanana izy manana hevitra ferananao azantoka famasoanao zay tena tsara le tsara indrindra amiray izy manana hevitra ferananao halleluia famasoanao sady tena tsara atsaranao zao taon'andriamanitra aminao zao izy manana hevitra azantoka famasoanao zay tena tsara izy manana hevitra ferananao azantoka famasoanao zay tena tsara izy manana hevitra azantoka halleluia santatra ianao ry havana malala za manokana teo amin'ny fiainako betsaka ny zavatra efa neritreretiko hoe tsy nety tamiko efa neritreretiko hoe diso Andriamanitra nanao an'ity zavatra ity betsaka ry havana
teo amin'ny fiainako ary mandraky tia ny androany dia mbola mitrango eo amin'ny fiainako izany zavatra izany. Misy fotoana misy zavatra miseho dia miteny foana hoe Andriamanitra sao dia mba tsy io ara no izy. Fanaovana malala fotoana fohy ao aorianan'izay ihany dia fantatro hoe haikay Andriamanitra. Haleloia. Haikay Andriamanitra ino mihitsy ny tena nety. Haikay Andriamanitra soa ihany fa ino no nataonao. Io fiainanao io mety aminao io mihitsy ny tsara aminao ry havana. Aza mametraka fanontaniana be lehibe izany ianao hoe Andriamanitra sao dia maty izao fa tena io ry havana malala. Tena io. Haleloia. Tianao Jesosy. Tsika hisaotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy hamela irery anao. Andriamanitra tsy mamela anao irery. Andriamanitra tsy mamela anao ry havana. Ao anaty fandrika dia avelana eo ianao. Tsia nanafaka anao tao aza ny nataony. Aza kivy ianao. Haleloia.
na dia mafy aza ny fitrangany tafio-drivotra Jesosy tsy mamela rery anao ry havana malala. Mafy daholo ny fitrangany tafio-drivotra tao anaty baiboly ry havana. Na teo anatin'ny sambo kely Jesosy, na nalefa nandeha rery ny mpianatra ry havana malala, dia mafy daholo ny fitrangany tafio-drivotra. Tsy nisy mihitsy hoe moramora ry havana malala, fa nitovy. Saika samy rendrika ny sambo kely, saika samy tafiditry ny rano ny sambo kely ry havana malala. Aza teteny aminao androany. Aleluia. Aza zany mijerenao. Na dia mafy aza ny fitrangany, tsy maninona io. Aleluia. Tsy maninona io e. Andaontsika toky an'Andriamanitra. Ny ao ambadika io jerena. Ny ao ambadika io jerena. Aleluia. Misy Jesosy ao. Tsy tara Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe tara Andriamanitra ry havana. Mahafinaritra anahy ny fijoroana vavolombelona ankizy tato anatin'ny groupe tamin'ny maraina. Fa Andriamanitra ry havana tsy tara. Andriamanitra tena ara-potoana. Andriamanitra nge ry havana mijery antsika, tsika matory. Fa Andriamanitra amin'ny alina tsy matory izy. Hitana hatrany anatin'ny compte bancaire anao any. Hitana hatrany ny zavatra rehetrarehetra ny ambadika any, mitady ny zavatra handeha rehetrarehetra ny ambadika any. Ny mahakasika anao rehetra, ny ariary ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy averan'Andriamanitra rery izany ianao. Ianao tsy averan'Andriamanitra mipotika izany ianao. Halleluja. Fa misy tanana mahery miaraka aminao. Ny zavatra ataonao dia matoki azy ianao. Ndao tsika hitady azy, ndao tsika hikatsaka azy amin'ny fotsika rehetra. Ao hitanao ry havana malala. Fa tsy ianao izany no faty-antoka miaraka amin'Andriamanitra. Tianao Jesosy. Halleluja. Jesosy. Hoy Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy robaka anao eto an-tanako. Tsy foky anao satria zanako. Paizon-dray anao mitady vaolanao, marireo galeanao. Tsisy nafapo fataova maty nandatany aty fo, eo latsalata nazo anao. Atopazo aminy dray ny fomba fijerinao. Pahitanao tsara lehiben'ny Andriamanitra hoe lehiben'ny Andriamanitra zavatra rehetra gaina sao. Halleluja. dia haina tao Izay toerana toainany heriny. maherezatrany fa tsara le matratrany nanao ane Halleluja. Manodidinanao tsy maintsy tafitana. Aza sainy mitso zay rehetra lasonao taloha, fa izy anao zava-baovao. Aza adinoinao ny fitiavany tsy manam-paro, iany aza na fonanao. Tsara le matratrany samibiaka teo atratrany Jesosy. Halleluja. Iny anao
Jesosy malala ampitsahatra ny tafidrivotra amin'ny fiainanao ane Jesosy androany amakivaky aty sabata ity ianao ry havana sabata ampitsara an'Andriamanitra ny tafidrivotra amin'ny fiainanao ty androany afaka mivavaka ianao dia tenene Jesosy aho miteneny ianao dia tsaratsara ny tafiditra Jesosy misy olona tena miaina tafidrivotra isanandro mihitsy ny fiainany misy olona tena miteny foana hoe zao ve ny sitrapon'Andriamanitra ahoana ny ataoko sahirana ny saiko reraka indraindray fa androany afaka mivavaka ianao teneno mafy mihitsy ry havana malala teneno mafy mihitsy androany hoe mitsahatra ny tafiotra hoe mitsahatra ny tafiotra rehetra hoe haleloia fotoana tsara indrindra mpitsara an'Andriamanitra ny tafidrivotra amin'ny fiainanao ty androany ty ry havana malala hitsenan'i Jesosy ianao mila ola ao anaty fahatoniana ianao amin'ny tenan'i Jesosy ry havana tenena andrany hoe mitsahatra ny tafidrivotra amin'ny fiainako raha misy aretina tsy nety mitsahatra tany aminao tany hatramin'izay androany ry havana mitsahatra ny aretina ny anaran'i Jesosy misy fahantrana tsy mety mitsahatra mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona androany teneno mitsahatra ny fahantrana ny anaran'i Jesosy misy olona tsy mety tafavoaka anatina fahasahiranana mihitsy fa androany Andriamanitra anao lalana atafavoahany izany olona izany amin'ny fahasahiranana Jesosy amangataka aminao androany mitenenanao any amin'ny isa-tokantrano isambatan'olona amin'izao fotoan'izao Jesosy ianao no mahita ny any Jesosy fa androany ny angatahako Jesosy malala hiteny aminao karazana tafidrivotra ianao manodidina an'izy ireo Jehovah-Andriamanitra misy karazana ady misy karazana olana Jesosy misy karazana zavatra mamatotra Jesosy malala androany ianao ampitsahatra amin'izany amin'ity androany ity hitseranao zay Jesosy tianay zay mitseranao anatina fahatoniana tianay zay Jesosy mitseranao anatina fahasitrarana sy fahasalamana tianay zay Jesosy mitseranao ao anatina fiainana misokatra Jesosy tianay Andriamanitra mba hitsahatra eo aminay ny ady Jesosy malala tsy hifantohan'ny sainay reny fa ahafahanay mifantoka aminao ahafahanay miandrandra ny lanitra Jesosy hiandrasanay ianao Jesosy malala vavaka androany ho anisa-tokantrano ny sambatan'olona izay manaraka amin'izao fandaharana izao Jesosy tsy averana ho lany fotsiny Jesosy ny fotoana natongavany teto androany Jesosy tsy fotoana lany Andriamanitra fa fotoana nangalanao ny fiainany fotoana anaovanao zava-baovao Jesosy efa lasa ny zavatra taloha Jesosy eo ny fiainana taloha ny fahantrana taloha ny fiainana taloha Andriamanitra efa lasa androany anao zava-baovao aminay tsara avy ianao tononoko amin'ny anaranao Jesosy ty herinandro ity Andriamanitra raha dia tsy hisy aza ny fandaharana vavaka fiamenana Jesosy iambina eo aminay ianao iambina foana izahay Jesosy ny anjelinao ito iambina anay foana Jesosy ny ady sy ny olana sy ny korotana isan-karazany dia roako ana lavitra ny tsirairay avy izay mpanaraka izao fandaharana izao tsy mahita ny tokantrano tsy mahita ny varavaranay fa miala lavitra anay ny karazana olana karazana ady ny fandripandriky ny bevolo rehetra sy ny fakapana rehetra ampanana velo anay reny Jesosy malala tsy afaka manakaiky ny lay anay reny Andriamanitra Jesosy tsisy aminay reto ratsaka ny dalana tsisy aminay reto angatsika tsisy aminay reto Jesosy iverin'ny dalana amin'ny herinandro ho arovanao zay arovanao hatrany amin'ny sainay ny fonay ny fanahinay ny aminay manontolo haleloia ho arovana avokoa Jehovah-Andriamanitra sotranao a Jesosy mibata fandresena izay miaraka anatin'ity sabata ity mibata fanasitranana mibata vahaolana Jesosy amin'ny anaranao no itenenako an'izany androany Jesosy malala misaotra indrindra tompo misaotra indrindra Jesosy haleloia amen sanisana fandresa Jesosy fanaraka haleluia anitensika androany fandresa haleluia Can you love that I don't need you? 만나는 자들은 난 나를 너대로 살찌만 됐지 나를 듣지 않나 만나는 위
fitiavanao no idomitay ay naiza naiza nizanizanetsika nizanizanetsika todio izy ireo Jesosy kanenika ny fiainany ny fitahina kanenika ny sainany ny fitahina fel avy aminao sika rehetra ira fandresena miaraka aminao fandresenao e fandresia fandresika manana Jesosy fandresia miaraka aminao Jesosy fandresengeze manana anao e enao ane tokantrano any io inge mpandresy anao raha miaraka amin'ny Jesosy e tapaony hevitra ao androany fanampanao efa iaraka amin'ny Jesosy fotsiny anosorana anao ho mpandresy eo no eo halleluja Pandesia, Tarakavina, Pandesia, Pandesia, Pandesia halleluja halleluja raha nampafanany fonao zany izany dao veritsika fandroany mampionina hoe mpandresy ianao mpandresy zay rehetra tonga eto izy androany zay rehetra tena mifantoka amin'ny fitombavaka eto izy androany dia mpandresy ny anaran'izany olona zany ninina adinao any amin'ny toerana misy anao mpandresy ianao hosoran'Andriamanitra manao mpandresy kokoa kely ihany sao dia mba misy manaraka etony ankizy ao amin'ny vatsin'ny lanitra tamin'izany fotoan'izany amen dia atao kokoa kely raha sendra manaraka eto hiranay taloha be zany dia bizo be mana rehetrarehetra lasarintsika tsy ny adinao nijerenao androany fa ianao hosoran'Andriamanitra ho mpandresy halleluja hiaritsangana aminay nareo ilay tokantrano any tsy malahelohelo tsy kivikivy tsy manjombojombona tsy mietreritra ny olana io andresy anao fa ianao mandresy ny olana io ny ao anatin'ny sainao eto halleluja Tarakanko Panadatravireu, Nanaranao Jehovah, Santi Pandesi. asandratra iamoriririna ny anaranao Jehovah mandalo reo ry havana Mandalo ire. ao amin'ny Jesosy an'ny fifaliana Fifalina. eo an'le mpandresy rehetrarehetra Padecia, Yalakamina. Padecia, Manana, Padecia, Padecia, Yalakamina. Padecia, Manana, Padecia. halleluja dia rehetra anaty ady finoany amin'ny anaran'i Jesosy fa mpandresy ianao voaka anatin'izao fitombavaka izao anao mpandresy Tanapasovanao indro mitaya Laiza naiza misy ianao niza ianao Niza mendrika tudizia hitodika aminao Jesosy halleluja Amerika ni sainany ny fitahina ho feny fitahina avy amin'Andriamanitra ny fiainanao satria mpandresy ianao Padecia, Yalakamina. Padecia,
Halleluja. Faharesena mezilezina omanina ho an'ny zanak'Andriamanitra sa manomboka eto. Tsisy resy zany eo e. Halleluja. N'Andriamanitra tsika mino fa nahery ianao tao anatin'izany izany a anao iraray farantsika maranantsika ny fiderana hidirantsika mitoroteny a dia iany ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Halleluja. Aza miala fa mbola iany ten'Andriamanitra tsika matiantoka tsika raha tonga teto ihany nefa tsy mahare ten'Andriamanitra rehefa tonga eto ihany ianao dia maharetatra amin'ny farany. Halleluja. Maranantsika ny fiderana ary dia ataontsika tina mahafinaritra ity a andraisantsika ny tenin'Andriamanitra maka ianao toerana tsara maka toerana tsara alaivo ny baiboly a alaivo ny zavatra rehetra dana eo no mitsangana kely a fa iany tenin'Andriamanitra tsika orina ny tira ity dahoary lasitsika. Halleluja. Maranasika sy anao voazy amin'ny Jesosy tsika hoe tsy fanasitranana nadresy latray amty fiangonana ity tsy fakakana no nalosikay izotra amty lalana ity teny an-dalana kawitsany ireo mandeha nona voasetrina rehefa tsy hosoka tsy fanasitranana nadresy latray amty fiangonana ity tsy fakakana no nalusikay izotra amty lalana ity fahitna hoe Halleluja. Fania sunirai vitsikini fanai lewatika letaleta ina mate nadetsa munsina navia nandisfana tenana noliva Sifuna faften yang dalam
Taniat nisy namana ifanandao zay nampitanondro nampilatsaka amin'ny ranomasy kanefa zeo vao amafifoka etsony nivoady zay natao teoratreanao fony voaresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa hifikitra aminao fony ty zanakao Alléluia. Sotranao zay Jesosy ny amin'izany fotoana izany. Misotranao zay Jesosy ny amin'izany fotoam-bavaka izany. Fa renefa tena mikasika anay eto ianao. Dia raha ianao ny fo rehetra izay voakasika anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any. Ny tananao mamangina isa tokantrano isam-batan'olona Jesosy io. Androany Jesosy fotoan-dehibe ho anay ny andro androany. Miandrandra tokoa zay ho voakasika. Ho voakasika ireny ira fiankofana sy fiderana ireny. Dia ho voakasika ny teninao ihany koa. Dia raha tonga eto zay tsy manoloana vato sy hazo akory. Na maikohaka eo alohan'ny samy zavatra voasikotra Jehovahandriamanitra. Fa mandohalika eto amin'ny fanatrehana lehibe dia Jehovahandriamanitra. Jehovahandriamanitra ny lanitra ny sy ny tany. Tsy ohatry zao ny toe-ponay raha manompo sampy zay Jehovahandriamanitra. Raha maikohaka eo alohan'ny sarivongana zay tsy ohatry zao ny toe-ponay. Tsy ho voakasika tsy ho toritory fo zahay. Tsy atsapa fifaliana zay. Na inona ira enonay na inona ira enonay. Fa tsapanay ankehitriny fa tsy Andriamanitra sary sikotra ilay Andriamanitra ay. Fa Andriamanitra velona mipetraka amin'ny seza fiandriana. Dia misaotra ny amin'ny famanginao ny isa-tokantrano isam-batan'olona satria fantatro ary inoko fa mamangina isa-tokantrano isam-batan'olona ianao. Mikasika ny olona rehetra ianao. Raha misy marary any dia kasihanao ny aretina hiala. Raha misy kivy any dia fantatro fa esorinao ny ankiviny. Raha misy tratrana fahamainana dia fantatro fa efa nataonao korina sy boboka ato anatin'izany fotoam-bavaka izany ny loha rano velona. Misaotra Jehovahandriamanitra. Ankehitriny hitra amin'ny fianonan'ny teninao zay dia na zaza hitoriko ary dia mba hiaino a Jehovahandriamanitra. Alefaso ny feonao anasitrana. Alefaso ny teninao amoky anay. Alefaso ny teninao anasitrana ny rahatrapo. Anasitrana ny aretina rehetra. Alefaso ny teninao anala ny tsy finoana rehetra ty anatinay. Alefaso ny teninao anazavana hatramin'ny toerana maizina indrindra. Alefaso ny teninao andravan-drahona amin'ny tatao. Ho masoandro balika, ho sandro mibalika. Azava mamirapiratra ny manodidina anay na dia ny toetrandro azy Andriamanitra. Dia amirapiratra amin'ny amin'ny teninao. Saotra raha eo. Dia vosiny Satana sy fanatrehana anazy tsy mahazo manelingelina izao fotoana mamy noho ny tenin'Andriamanitra izao. Any amin'ny toerana rehetra izay misy andretim-panomponao rehetra. Miteny any Jesosy eo fa voninkenanao amin'ny mpanomponao. Halleluia. Amen. Anao ira rehetrika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika avy eo. Iaranao aty raha mahafinaritra be tsika tsika mianakavy. Halleluia.
Alleluia sorantsika an'Andriamanitra izany hira mahafinaritra za mino fa nahakasika anao ny fotoana teto androany mino koa fa mbola akasika anao mihoatra noho izany ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Efa nivavakantsika teto dia anokatra ny baibolitsika avy hatrany isika hijery tenin'Andriamanitra isika boky Hosea ao amin'ny Hosea miarabana rehetra izay mety mbola tsy voaraba mbola tsisy voarabako moa nareo fa dia izay mba hitako eto ny arabaiko Elizatsiala, Erika Anatra, Fabio Lazandraiky Andapa, Berta, Mama Valtina, Koda Leonie, Erika Raka, Eliana, tahiny Jesosy tsika menakavy dia tonga soa nareo ary dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy. Alleluia. Jery tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny bokin'ny Hosea. Hosea toko fahenina andininy faefatra. Azafady, Hosea toko fahenina andininy fahatelo azafady. Hosea toko fahenina andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe dia aoka ahalala. Eny, aoka hiezaka halalan'i Jehova isika. Sady faly be mahita ny rahary manana tsiory tsy faly mahita ny rehetra fa hita faly mahita anazy eto dia faly be koa tahiny Jesosy Naela, Rodine, tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Dia aoka halala. Eny, aoka hiezaka halalan'i Jehova isika. Matoky toy ny maraina ny fiposahana. Ao avy amintsika toy ny ranorona mivadravatra izy sy toy ny faraolona izay mahavoto ny tany. Alleluia. Hoy tena Andriamanitra aoka halala. Eny, aoka hiezaka halalan'i Jehova isika. Eto amin'ity zao tontolo zao ity ry havana dia zao miezaka ny olombelona atakatra ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra. Tena misy olona tena mikarama fotsiny mihitsy izy miezaka mamantatra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ohatra, misy olona spesialista fotsiny reny resaka vorona reny dia mandinika ny asany ny nianarany ny asany ny zavatra ataony dia resaka vorona. Dia tsika mahita be dia be ny amin'ny tambajotra sirasira ny anaty boky, any anaty boky rehetrarehetra soratany reny fa misy olona mahafanta-javatra mampita fahalalana amintsika.
de mahafantatra zavatra be dehibe ohatra zao misy olona zao tena mandinika fotsiny ohatra momba ny voromailala ohatra ny azy zany anisan'ny asa tanan'Andriamanitra zao hitantsika rehetra zao asa tanan'Andriamanitra daholo de misy olona tena mandinika mihitsy zao ny fiainan'ny voromailala ny voromailala hony tokapo de betsaka mihitsy zany mandinika amin'ny fiainan'ny voromailala de voromailala le izy mivady reny de tsy misaraka mihitsy de ohatrany le tantara henoko tena tokapo be ny voromailala de mandinika momba ny voromailala fotsiny de ny voromailala hony tsy haiko raha fantatrareo ty fa ny voromailala na mandeha lavitra be mandeha 30 km miala ny tranony izy de tafaverina miala mahatonga reo mpivarotra voromailala reny miverina any amin'ny trano misy azy voromailala de mandeha de diniany le mpandinika hoe way ary 20 km ve mbola mahita lalana moty izy de fa any amin'ny 180 km any amin'ny 20 km miala ny tranony vao tsy mahatadidy lalana mody tsony ny voromailala izany nandinika an'izany Jehovah ny tena zany Jehovah ny tena zany tao baiboly hitantsika ao amin'ny océan ny voromailala de 20 km miala ny tranony de tsy tafody tsony tsisy an'izany ao fa izany nandinika ny tsika olombelona mandinika manokana de misy rehefa misy problème na voromailala tareo amin'ny télé zao ohatra rehefa ohatra hoe misy vaovao amin'ny télé de misy zavatra mitranga ninninna ohatra misy problème momba ny rajako de misy olona miakatra eo amin'ny plateau eo spécialiste momba ny rajako misy ady entre ny États-Unis sy Iran ohatra de misy olona spécialiste ny États-Unis de malala misy fanambadiana ao amin'ny Palais Royal ao Angleterre de misy olona manana fahalalana manokana malala amin'ny fiainan'ireo olo reo ihany na ohatra zao ny tantara ao zany hoe le olo reo zany miezaka fotsiny mahalala ny zava-misy be dehibe de variana fotsiny tsika mahita zany hoe ao anatin'ny vatantsika io ny riavana de misy volamena raha hitrandraka volamena zany tsika misy volamena 2 milligrama raha tena jerena zany vatantsika de misy volamena 2 milligrama ao anatin'ny vatanao io amin'ny vatantsika io any hoe tsika reto zany raha mitambatambatra mahatratra 73 kilo ihany ny volamena tsika tena marina anatin'ny vatanao izy ary ny teny an'izany tsisy an'izany ao baiboly de misy vatan'olombelona de nanao olombelona Andriamanitra de nakavovotany de nasiny volamena 2 milligrama tsisy an'izany ao fa tamin'ny alalan'ny fandiniantsika zanak'olombelona maka voatabitsika ohatra de sarena aloha de jerena amin'ny microscope de jerena daholo zavatra anatin'io de jerena na nyrorantsika io ary jerena amin'ny microscope de hita hoe misy an'izao avy 2 milligrama fotsiny fa ny marinato mety any amin'ny 2 grama any raha ohatra ka de zavatra tiako tenenina zany ny any amin'ny riamba ngedangedy reny zany mety misy kokoa de be de be zavatra dinian'io le misy manao fandiniana momba an'ireo planeta rehetrarehetra ireo tena hoe tena mandinika ao amin'le any États-Unis ao amin'ny NASA ao tena misy olona tena manapa hoe maraina ampanivany andro de mandinika fotsiny mandinika fantatrareo fa ohatra zao hoe ny angezan'ity tany ty raha ohatra hoe ohatran'ny voapasika anankiray grain de sable de ina moa izy ty ny masoandro raha ohatran'ny grain de sable zany ity tany zao tontolo zao ty de ny masoandro ohatrany angezana baolina tennis balle de tennis iza zahoany ny teny an'izany mpandinika ny teny an'izany re zavatra hitantsika rehetrarehetra zao de mpandinika daholy nahita nyty hoe anike rehefa adevitra bika rehefa nanyty momba nyty tany ty hoe boribory fa tamitsika nanao tamitsika nianatra filozofia fa ny filozofa tany amin'ny tany tena nisy ny famaly misy sasany teny hoe fisaka io sasany teny hoe boribory io nisy adevitra mandrapahita an'izay tena marina zany hoe ny olona zany mandinika
hain'ny olona ny mandinika ny zava-misy, mandinika ny zava-boary. Ny tena misy olona rehefa hitanao hoe misy an'le documentaire resaka biby any anaty ala reny, de hoe ahoana ny fiainan'ny biby anankiray rehefa ohatra zany Afrika misy an'ireny hoe rano be eo zany de miritramiritra le rano de mitady rano ny biby. De zao zany le olona le manao an'io documentaire io zany amam-bola na amataona ny matory eo mandinika. De misy an'ireny le maka sary resaka voninkazo hoe fivelarana ny voninkazo reny, nga voninkazo mivelatra anatin'ray andro, nga zavatra maniry anatin'ray andro fa afangianina le sary reny de hitantsika hoe ve zao ny tsaramaso rehefa maniry. Zany hoe maninona zany zavatra tiako atongavana, mandinika ny olona ary fatra-pandinika ny olona, ary tiany olona ho fantatra ny zavatra ao ambadiky ny zavatra rehetra zay mitranga, tiany olona ho fantatra ny zava-boary tiany olona mahafantatra azy, fa le nanao ny zava-boary tsy ezahany olona fantarina reo. Ny zavatra nataon'Andriamanitra taovany novan'ny olona etude miatorian'ny olona any anala mihitsy, andinika momba ny liona de mahavita matory any anaty ala ny olona mba hanana fahalalana atakatra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Fa tsisy olona voninanao alim-bavaka zany andinika fotsiny an'Andriamanitra, alalan'Andriamanitra le nanao an'ireny zavatra nitilian'ireny. Androany ny ten'Andriamanitra de miteny amintsika fa mbola tsy haitsika mihitsy Andriamanitra. Betsaka ny olona mivavaka fa tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Raha takan'ireo manam-pahaizana rehetrarehetra ireo ny fitsikafonatsika ny fietudientsika, fianaratsika momba n'ireo zavatra zay ianaratsika ireo no ianaratsika an'Andriamanitra, tafita amin'ny fiainatsika, tena tafita. Hoe ianao ve ravana de manomboka tany amin'ny kely ianao ka hatrany amin'ny lehibe de mianatra baiboly fotsiny, tsisy ninona miafina aminao io baiboly io, tena tafita amin'ny fiainana ianao fa teneniko anao zany, tafita ho amin'ny fiainana ianao. Davida ry havana teo tafita tamin'ny fiainana. Ozy Salamy 7:20 rehefa ikitsika ozy Davida, ahoana ozy izy Davida? Salamy 7:24. Zavatra ray aloha ihany nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tediaviko, de nitoetra ao atramin'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Davida tsy andinika momba ny liona, Davida tsy andinika momba ny vitsika. Fa Solomona aloha tany amin'ny mpitodi-tentany nandinika zavatra be dehibe. Fa ny Davida eto izao ny azy, tsy manana fotoana andinihana momba ny rajako aho, tsy hanana fotoana andinihana an'izany fa zavatra ray aloha ny tiako, za ty hafantatra an'Andriamanitra, za ty halala an'Andriamanitra. Fa raha fantatro Andriamanitra misosa ny fiainako. Be dehibe ny olona mivavaka tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsisy ninona fantatra. Ny tena marina tsy nanokana fotoana halalana an'Andriamanitra tsika. Hoy izy ny bokin'ny Hosea hoe aoka halala sika, aoka hiezaka sy angery avako malalako ny fahafantarantsika an'Andriamanitra zany. Tena teneniko anao fa nao miala ety amin'ity tany ty atsika tsy halala an'Andriamanitra satria ngeza Andriamanitra, midadasika Andriamanitra ary tsy takatry ny saitsika. Fa zao kosa raha miezaka mahalala an'Andriamanitra tsika de ho haitsika miaraka amin'Andriamanitra. Be dehibe ny olona, ianao zao ny dadanao, ny ray aman-dreninao, na ny vadinao, na ny ray tapo aminao, na ny namanao, de fantatrao izy, fantatrao hoe ohatrany ahoany dada rehefa tezitra, ohatrany ahoany dada rehefa faly, de fantatrao foana hoe iny dada tonga mitondra zavatra, mitondra cadeau, mitondra any amin'ny mitsangatsangana, de faly zao dada amin'izany sa tezitra, faly. Ohatrany ahoana ndray rehefa tonga dada de tezitra izy, memeve izy,
tsy mimeme izy amety tena miteny zavatra tena mavesatra be izy tsy haitsika loatra Andriamanitra ry havana dia mahatonga ny fijerentsika ny fandraisantsika azy ho diso tanteraka araka ny tekony hoe be dia be ny olona mivavaka fa tsy fantany Andriamanitra tsy mahalala an'Andriamanitra izy tsy fantany hoe faly hoe Andriamanitra zany amiko sa tezitra miainany fotsiny izy dia manompo an'Andriamanitra mihirahira sy mivavaka mandoaly fa tsy fantany mihitsy hoe manahoana Andriamanitra tsy fantany be dia be ny olona manafangaro ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana misy zavatra tenenin'Andriamanitra fa tsy fantatry ny olona le izy taloha manao skoto dia misy an'le hoe semaphore moa ny anaran'izay avery alavitra be ry ianao dia mitana saina anankiroa dia ohatra hiteny ianao dia ohatra hoe andao hivavaka dia ohatra zao dia be ngamba ny tsy tadidiko tsomo moa misy fomba zany andao hivavaka isika dia iny tsy feo anao tsony ny anonona fa hoe zany ato be ohatra zao se ohatra zao misy fomba fanaotra zay mitana lahanina kely saiko izavy rehefa nanao semaphore taloha zay nanao fa tsy tadidy tsomo moa reny am'izao fa tena misy saira misy mivadiko io zavatra teneninao io hoe andao hanasa vilia lasa ny olona mitondra koveta dia hanasa lamba satria diso le zavatra tenenina andao hisakafo dia velony olona fa miteny andao atory Andriamanitra miteny amintsika foana fa tsika tsy mahalala an'Andriamanitra misy zavatra sy an'Andriamanitra eny amin'ny fiainantsika dia tsy fantatsika ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina be ny olona vavaka dia misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana misy matetika mahita dy zavatra ty mitranga ohatra misy accident matsiravina tonga dia faty olona dia misy miteny amin'izay misaotra an'Andriamanitra fa zay sitrapony azonareo ohatra hoe andeha hanao tafika masina le olona tonga dia mivadibadika be mihitsy n'le tomobila dia olona folo maty anatin'le mpanao tafika masina dia misy publication manao hoe misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny fitantanany ny tena Andriamanitra misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa ao anatiny zany mila fantatritsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra misy olona tena hita zo mihitsy misy Andriamanitra manitsy anazy amin'ny alalan'ny zavatra mitanga tena hoe misy hoe Andriamanitra manitsy Balama ngeravana ka tena teneniko anao fa tena izan'Andriamanitra na tsy nentina itsy farany boriky ny teny misy fotoana tsika mandeha efa misy zavatra hitsy n'Andriamanitra za teneniko anao fa miezaka izay menakavy manaraka an'izay lalana tamin'ny herinandro eo zao nisy fanapa-kevitra tokony raisiko izay dia sarasara mihitsy amin'izy inona ary Andriamanitra inona ny ataoko ho ato amin'ny akaviva sa ho ato amin'ny akavanana inona ny fanapa-kevitra raisiko fa matetika tsika misy fotoana tratran'izany tsy fantatrao ny tokony ale hoe inona aiza ny atao eo ianao mila mihaino ny feon'Andriamanitra hoy zany Jesosy zao fotsiny andeha dia manaraka fotsiny ahako an'izay zavatra alehanao raha mandeha ato ka hitako hoe misy zavatra miteny amiko tsy izy ato misy famantarana na zavatra zany dia mivadika ary satria tsy fantatro le tokony atao ary zany ilahntsika mahafantatra an'Andriamanitra ilahntsika mifankalala amin'Andriamanitra misy fotoana efa Andriamanitra zao manitsy anao dia lazainao fa fizahan-toetra le izy misy olona zay tsaroko foana ty olona ty izy mivavaka zany olona zany ozy ianao mandeha mivavaka manompo an'Andriamanitra tsy mipetraka trano zany na tsisy andro ipetrahana ny tokantrano fa manao asan'Andriamanitra fa ny zanaky zany ramatoa zany mifandimbo maty ny zany dia tena hoe efa maty ny zanany dia tena manaiky mihitsy izy hoe zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra
tena zay mihitsy sitrapony tena saotra Andriamanitra fa zao ny sitraponao tadidoriavana fa Andriamanitra ny amin'ny Isaia 4:7 any afaka itsika ny Isaia 4:7 misy fotoana Andriamanitra miteny aiza moa izy teo andiny 5:10 Isaia 4:7 andiny 5:10 dia ozy ny tena Andriamanitra na dia misy miara-mioka aza dia tsy avy amiko zany ndraiky ravana misy zavatra mitranga tsy avy amin'Andriamanitra araka teniko taminao teo hoe tena avy amin'Andriamanitra ve zany hoe andehanao tafika masina hoe hitory ny anarany dia tratran'ny accident dia maty daholo dia inona zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany na vita nitory le fahafatesan'ny olona ve nitory tamin'ny olona hoe raiso Jesosy lehibe ny Andriamanitra reo fa tena mehezany tsy mivavaka ny olona izany ve ny Andriamanitra reo izy andehanao tafika masina reo dia maty sanatria mandatsa ny olona ohatra ny tratran'izany fa ny zavatra tiana tenenina hoe misy fotoana Andriamanitra miteny fa tsy fantatritsika ny zavatra tenenina ary Hosea tena miteny amintsika hoe andao hiezaka tsika halalan'Andriamanitra andao hiezaka halalan'Andriamanitra fa nane misy Andriamanitra efa miteny aminao teny anao zao fotsiny hoe mandalo ady mandalo fizahan-toetra ny olona zana toetra dia ny olona takandry Job zany hoe mizatra tian'Andriamanitra ho fantatra ao ambadik'io famompony io hoe misy ao ambadik'io tsy miteny anarana fiangonana fotsiny tsika ao amin'ny misy zavatra ao ambadik'io ina moa teneniko teo any Job hita hoe hitany devoly zany ary indrearian'Andriamanitra tena manompo an'Andriamanitra tena nanompo dia hozahana ny toetrany Job hoe manahoana tokoa araka ny teny devoly hoe raha hoe sorona aminy reo dia manahoana tokoa mbola hijoro ve fa Andriamanitra tsy samby za toetra olona efa tsisy zany eo vita zao vena hoe olona tsisy dia mbola hozahana toetranao rehefa miariary afangaron'ny olona le izy tena mandalo batisan'ny afo aho batisan'ny afo rehefa alohan'ny niditra batisy tsika dia arakaraky ny anamasinanao tena irosonao amin'io batisy io tonga ny ady tsy hoe mandalo ady ianao satria namoto fa mandalo an'io batisan'ny afo ianao mba ho hita hoe volamena tokoa ve ianao sady tsy volamena misy olona niarina atao batisa tamin'ilay zay ndray andro dia zao ny teneny misy olona ngiravana tsy afakady mihitsy fa ny tsy mahafakady any olona io dia mieritreritra izy fa izahana toetra nefa tsy fizahana toetra le izy fa ao ambadika izay zavatra izay misy Andriamanitra efa miteny aminy mivily lalana ianao fa tsy izy io zay teneniko anao hoe raha dadanao tonga ao an-trano mitondra rozy dia mety tena tena tsy tia anay io na efa mitondra fekibo dia lazainao fa faly aminao iny zany dada efa mitondra fekibo andeha hikapoka fekibo andeha hita dada fa falifaly fa andeha vila fantatra ao Andriamanitra hiezaka halalan'i Jehova isika misy fotoana ngerevana misy zavatra lahatra Andriamanitra eo amin'ny fiaina misy zavatra tiantsika tongavana dia tsy mety tonga eo amintsika le izy ny olona anankiray mahafantatra an' Jehova tonga dia matoky hoe matoy tsy zay zavatra mitranga mahasoa azy mbola tsy nahalala an'Andriamanitra tsara i Abrahama ry havana ozy Andriamanitra hiteraka ianao ry Abrahama fa mbola zazazaza vao ihany izy mivady momba an'i Jehova tena nijereny elaela tsy tonga ny zazakely dia natsony Agara hoe tena zany tsy hiteraka ozy tsara fa ianao no nahazo ny teny fikasana da tany ianao maka an'ilay zaza
miteraka amin'ny agara ary nefa ny teny fikasana ho anazy mivady zany hoe ozy izy Andriamanitra mantsany Abrahama tsy ny ato an-tranonao ny andovanao fa ny aterakao mihitsy aterakao sara vadinao. Alleloia. Fa noho ny tsy fahafantarana ny Jehova de veriny olona fa manao zavatra hoe à peu près Andriamanitra hoe miteny zany Andriamanitra de zavatra iteraka ihany ianao ao fa iteraka ihany ianao fa izy zaza ihany eo e. De zay zazazaza tonga eo zany everinao fa zay Andriamanitra rehefa mampanatena zavatra menamena de menamena ny tonga eo satria na mavomavo kely sendra mandady zany mety iny angamba niofo kely le tsy zany. Rehefa Andriamanitra ny nampanantenanao zavatra anankiray betsaka amitsika mbola tsy mahalala an'Andriamanitra tsika iny ngamba le izy Andriamanitra manome zavatra carton anankiray carré menamena zay de tonga avany tsy carton koa izy zavatra mivangavaingana ohatra somary manopy de forcément izy ohatrany mena ihany izy ty rehefa tena dinihany fahitako an'io le ohatrany manopy mena ihany io roneny io le izy i Abrahama tsy mbola nahalala an'Andriamanitra tsara toy izy Andriamanitra ity Ismaela ny atao hoe izy hoy Josia hoe andao halala an'Andriamanitra izy rehefa fantatritsika ry havana Jehova Andriamanitra tsy sarotra amitsika tsony miaraka aminy. Eritreretinao fa misy zavatra mahazo anao eo amin'ny fiainanao, misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao de tonga de zao fa neritreretra hoe Andriamanitra miteny ty zavatra ty. Tena Andriamanitra miteny ty de mahatonga anao maninona? Mahatonga anao antany bebe kokoa n'Andriamanitra iny Andriamanitra ny tianao hatonga anao. Misy zavatra amin'ny fiainan'olona anankiray fa zavatra mitranga anakofy ianao mpitazana reny mandika ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana ny fiainan'ny olo fisy tsy mahatsapa an'izany. Satria maninona? Izy tsy mahalala, tsy mahafantatra mivavaka izy fa tsy mahalala an'Andriamanitra. Tsy mety mahalala an'Andriamanitra tsika ravana. Zavatra efa accident efa faty olona zao de lazainao fa tena fizahan-toetra angamby io. Misy indray zavatra angatahantsika tsy tonga eo amin'ny fiainantsika. De tezitsika lazaitsika fa tsy tiatsika Andriamanitra. Nefa le zavatra tsy tonga teo amintsika fandaminan'Andriamanitra zay asolo fiainantsika. Araka liran'ny notsika teo Andriamanitra de manana lalana sy drafitra tsara ho an'ny fiainako sy ny fiainanao. Drafitra tsara. Raha ny programmatsika misosa tsisy ny zanak'Israely raha hiala tao amin'ny tany Egypta ho any tany Kanana de misy lalana manitsy tonga de vetivety de tonga. Fa hoy ny tena Andriamanitra misy ady nefa ao de tsy ho zakanareo fa hiverin-dalana nareo amin'izany ady zany fa aleoko mahita anareo manodidina. Ny destination de raha ihany. Fa ny lalana tongavana amin'izay lalan'Andriamanitra tsara lavitra. Ary raha fantatrao Andriamanitra de tonga ianao de manaiky an'izay ary ny olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra zany de olona tafita amin'ny fiainana. Olona tsy mba monimony, olona tsy mba manome tsiny an'Andriamanitra satria mahafantatra hoe ty Andriamanitra ity. Hoy Josia hoe aoka halala. Eny, aoka hiezaka halala Jehova isika. Fa matoky toy ny maraina ny fiposany ary ho avy amintsika tahaka ny ranon'orina mivatravatra izy sy toy ny faraolona izay mahavontony tany. Misy fitantanan'Andriamanitra tena raha vakitsika io Josia io toko fahinana andiny voalohany. Andeha hiverina amin'ny Jehova isika. Fa izy ny namiravira ary izy koa no mahasitrana antsika. Izy no namely ary izy koa ny ameny ferintsika. Rehefa afaka androa andro te ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika. Andriamanitra ry havako. Misy zavatra arafitra Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tadidinao i Saoly nahatonga ny Saoly ho lasa mpanjaka. Very ny boriky vavy ny Saoly. Iza nahavery an'iny? Jehova no nahavery an'iny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe izy ny mamiravira de izy ihany ny hasitrana, izy ny mamely de izy koa ny ameny ferintsika.
ataony misy very zany. Tadidiko foana ho an'ilay tantaran'ilay gango, tadidinareo zany teny tamin'ireo nanana gan za. Rehefa mafana ny andro tsisy rarahinan'ilay gan. Izy moa mila gan rehefa été de perapera kely le gan. Manangatsika be am'izay any de nitady an'le gan. De diavolo tsy hita, ny anankiray ihany ny hita. De lasa tsy maintsy ny tanako ray zany misy gan moa ndray aty am-paosy. De aiza farany an'leo atao iny koa ary gan ilana de na tsipoko ohatr'izao le gan. Tsisy lakony. De latsaka tany ambadiky ny kommode tany ambadiky ny fanaka tany. De teo tonga saina ina moa ny anariko an'iny. Mana de souvenir lasa niodrika tao ambany andeha haka an'le gan ray. Le gan ray very tao. Izy natsipoko iny natsipoko nanatona an'le ray. Hitako ny gan anankiroa. Voaka tena jereny tananay, alleluia. Hita le gan. Iza natonga nananimpy an'iny? Nitoepoky any. Averan'Andriamanitra nanipy an'iny. Mba hitsipy de hilatsaka eo amin'ny toerana izay misy an'le anankiray. Avana. Teteny aminao androany. Fa ny zavatra hita tanan'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao de tantan'Andriamanitra amin'ny fahaizana. Tsika tsy mety misy malala an'Andriamanitra. Misy fotoana tonga aminao ny olana. Very ny boriky vavy ny saoly. Fa apotehany iny ozy ny olona. Eny izy amoravana ny very boriky vavy ka tsy ho tratrany fampotehana ny fiainana. Fa izy variana andeha tady a boriky vavy tany no mifanena tamin'ny Samoela. Ny fifanenany tamin'ny Samoela no natonga azy ho lasa voaositra ho mpanjaka. Ary avy eo le boriky vavy tsy very fa hita indray. Ho an'ny olona zany mahafantatra an'Andriamanitra de mahalala hoe ity boriky vavy ity tsy verivery fotsiny ity fa misy zavatra ao ambadika ao. Be de be ny olona misy zavatra hoe ny zavatra matetika hitako rehefa misy olona misy clip zay mihitsy ary raha tsy diso mangataka visa le olona hoe ho aty andafy de tsy mivaly le visa de tezitra na mety tsy mibe an'Andriamanitra. Fa za teteny aminao ny fiainatsika ireo Andriamanitra mahalala. Misy olona nge ravina aty andafy mahasoa ny fiainany. Fa misy olona nge ty olona mivoady naka aty andafy fa mivoady tsy te hiverina aty intsony. Tena ataony lasa hira mihitsy ary le izy. Amoronany hira mihitsy za tsy ho any andafy antsony. De ody ao izy. Nga io verina amin'ny gazy tonga aty andafy de sambatra. Mahasambatra ty satria milamina fiainana ty. Fa ianao aza vetrehitra izy tonga aty andafy de tafita. Misy tonga aty andafy tonga taty lany taty daholo na ny vola rehetrarehetra na amidy ny tomobila na nanovana frais fa tonga taty tsy nahita zay maminy sy ngidiny taty de lasa lody fa apitehanao azy naka aty andafy. Misy olona ndray sahirana be izy tany a Madagasikara tonga aty andafy izy ao milamina be tsisy ohatr'izany. Ka ianao zany mangataka visa ianao tsy mivaly ny visa de tonga ianao de tezitra amin'Andriamanitra. Fa raha nahalala an'Andriamanitra ianao de fantatrao fa Andriamanitra tsy mitsinjo fa tsy zay mahasoa anao. Nentsika ny mahafinaritra ihany. Isika zay ataon'ny olona ihany. Fa anao za mieritreritra fa zay nahasoa ny fiainan'ny olona de tsy maintsy hasoa ny fiainanao. Fa ny hasoa ny fiainanao de zay hitan'Andriamanitra mahasoa ny fiainanao. Ny mety amin'ny fiainanao de zay hitan'Andriamanitra tena tokony mety amin'ny fiainanao ary zay mety amin'ny fiainanao io ataon'Andriamanitra io. Ka raha any amin'ny oseatsika mahalala sy miezaka lalan'i Jehova de ho fantatritsika fa tsisy ninona tokony hampimonomonina atsika aminy. Ny olona ravana rehefa tena hiditra amin'ny tany Kanana de ireo olona ireo olona tsisy ny monomonina taranaka vaovao ny anidra tamin'ny Josua sy Kaleba tao amin'ny tany Kanana. Ireo olona ireo de taranaka ny olona mpimonomonina fa zareo tsy ny monomonina. Ireo ny tafiditra tao amin'ny tany Kanana. Fa zay rehetra mpimono zany tongolo malely tongolo reny tsisy niditra tao tany Kanana zay niteniteny any reny zany tsisy tafiditra tao tany Kanana. Satria reny olona reny
dia tsy niezaka nahalala ny Jehova, tsy niezaka nahalala ny Jehova ry havana. Fa rehefa mahalala ny Jehova isika, aloha mandany andro zany, aza mandinika momba ny voalavitra io ianao manomboka androany, aza mandinika momba ny kintana sy ny volana, fa andao hianatra momba an'Andriamanitra. Davida nandany andro izy. Jenao tsara nkely zavatra nahazo Davida tara verina kely le Salamo 7 teo, nandalo aty nkely avy ny Davida teo e. Jenao tsara ny andiny voalohany amin'le Salamo 7, ny fahatokinan Jehova mpiaro sy mpitany olony. Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza natahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza ny angovitako. Raha manantona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahako, dia izy ihany ny tafotoana ka ho lavo. Na dia misy atokony mitoby ady amiko aza, dia tsy atahotra ny foko. Ary na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra ray loha ihany nangatahako tamin'i Jehova. Tsy ny hanapotehany an'ireo atokony mitoby amiko ireo. Alleluia. Problème reo amin'ny Davida io raha vakitsika problème reo misy anatona hinana ny nofony ny ratsy fanahy. Ao daholo na fahavalony na rafilandry, ao daholo zany fa nangatahany Davida tsy ny hampiala an'ireo, fa nangatahany Davida zavatra ray loha ihany, dia mba hitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainany, dia mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempony, hiezaka hahalala an'Andriamanitra. Rehefa fantatrao Andriamanitra, fantatrao ny tanjony, fantatrao ny Andriamanitra ny zavatra ataony, fantatrao ny tiany hatongavana. Raha fantatrao Andriamanitra, ny zavatra tokony ho fantatrao voalohany aloha, dia tokony ho fantatrao fa tianao izy. Firy ny olona tsy mahatsapa an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra zany. Firy zao ny olona mba nahay ny sotra sy ny derin'Andriamanitra hoe verinay ny androany, fa tsy voafoy izy dia ny zavatra tsy ananany no hitarainany. Atao fahazaranao isan'andro, vao mifoy ianao dia miteran'Andriamanitra na 10 minitra ary. Miteran'Andriamanitra noho ny amin'iny, noho ny ianao velona fotsiny. Kely zany 10 minitra zany fa atao hoe na dia ary hoe tena vao mifoy ianao, tsy mbola ao an-tsainao mihitsy zany hoe tady ahoana ny asako androany, inona ny hoanina sy ny rehetrarehetra, fa ngezandrina nefa nomenanao. Ngezandrindra. Ary raha fantatrao Andriamanitra dia fantatrao fa tsy hamelona anao fatomsary Andriamanitra. Fa raha velona fotsiny ianao zay, nampirekiza anankiray tao amin'ny groupe teo hoe misy zavatra angatahana, dia azo le zavatra. Dia misy dingana anankiray hidirana indray ho any amin'ny fataterahana zany, misy hoe misy dingana maromaro zany atokavana amin'ilay tanjona. Dia valy le dingana voalohany. Eto ambavaka kosa izy ny dingana manaraka. Toy izany mantsy azy, eto ambavaka ihany ianao. Fa tady dio fa raha ianao ina tsy etina ambavaka ary, Andriamanitra rehefa nanokatra lalana, dia misokatra hatrany eo. Misokatra hatrany zay efa nisy fotoana. Misy amin'izany zay nanapa-kevitra ny olona hipetraka ty andafy izay menakavy kely tamin'izany. Dia ny olona rehetra ny teny tamin'izany tsy possible lasa an'izany nareo. Sarotra be mangataka taratasy andehana. Ekeny zany. Fa zao ny zavatra atao an-tsaina tamin'izany varotra tômôbila moa ny asany. Misy tômôbila anankiray zay. Tômôbila anankiray mampalahelo io tômôbila io. Tena anisan'ny tômôbila nampalahelo nandalo teo. Gn'arany izy ataony hoe Rakarando. Satria Corando ny marika tômôbila, Corando zay le izy dia efa mijery sy ny alina dia izy lasa fametrahana entana. Tonga de izy tômôbila nandeha teo dia mipetraka teo dia simbasimba kely teo dia simba dia misy mangaratra tamin'izany batery dia miala dia misy dia nefa ran'ilay izy Rakarando nataony anarany. Dia efa malaza fotsiny ty atao izy ty ataty ataovy anaty Rakarando dia lasa fitoeran'entana Rakarando. Lasa fitoeran'entana dia misy bolao ilaina amina tômôbila alay vao amin'ny Rakarando misy ampoule tsy mandeha amin'ny tômôbila nalaivy ny Rakarando tena nampalahelo tômôbila io. Ninona zavatra tsy ampy amin'ny tômôbila reto mba hampandeha hoe dia ao amin'ny Rakarando daholo ny alainy. Oay, vaky pneu aty.
sao de mety nendrakarando de lasa eo aloha rakarando tsisy pneu fa entina ny fa zao rehefa nylapa-kevitra zay zany hoe andao tsika andeha ndao hiareto tsika andao tsika hipetraka any an-davy de zao zavatra nitranga lasa kavy lasa lakavy rakarando fotoana entany rakarando sisa nefa rakarando lokona natao ina tamin'ny voatonga nefa de azy anaza fa zao ry havana de zany zay de andao any an-dafy e ny olona tsy lasany zany nareo e de zay teny Jehova ho lasa visy tsy lasa tonga de zao atao ahora daholo reto entana rehetrrehetrreto ahorany andaozantsika nyreto fiainatsika ny zavatra mba natsangatsika taty ozy zay mivady fa zao ry havana tsy zay ny namaly an'izany fa Jehova ny namaly zao fo manamaliany Jehova azy tampotampokeo misy olona tonga ozy nareo avy any ambanivohitra mitady tômôbily ohatran'io rakarando io ahoana ato aminareo misy korando iny fampijery sy voy mba misy manontany ny rakarando ary vo hitany rakarando feno vovoka be fitoeranentany tena io mihitsy le tediavy kozy izy tonga de resy lavitra zay mivady ho any an-dafitsika ahoana izy ianao mahatonga le mieritreritra zany any amin'ny tena sarotra indrindra mihitsy any amin'ny tena hoe zavatra mety asarotra zany hoe fandavosana ny zavatra mpiratana tany mihitsy no kitian'Andriamanitra voalohany lafo tonga de nisy tonga de lafo vola tsy namidy kelikely na botsy na pneu an-drakarando le olona tsy te alalan'izany na mandeha tsisy taritina mivoaketo lasy rakarando amatona n'izany ny teo tonga de zao no tanatinay mivady lasytsika zany miaretotsika zany satria maninony Andriamanitra rehefa manokatra lalana anankiray varavarana ray nisokatra rakarando veloma daholo ny rehetrarehetra ary de tena teneko anao ohatrany tsy teo lafo daholo ny entana rehetrarehetra lafo tao anatin'ny fotoana fohy rehefa fanapa-kevitra hoe andaotsika ifindra andaotsika hanao ny asan'Andriamanitra any ivelany any ary tiako tenenanao de zao ilaina fiarahana ilaina ianao mahalala ahoana moa ny atongavany neritreretra hoe lasy zay nefa rakarando ny lafo fenao mahalala fa tsy avelan'Andriamanitra izy zavatra tazona anao de any amin'ny sarotra indrindra mihitsy ny anaporofony aminao hoe ndao fa lasinareo e halleloja afinaritra ke Jehova ry havany androany ahy za te teny aminao hoe maniry ahako mba olona afantatra an'Andriamanitra ianao manomboka io fiainanao io tsara io fiainanao io tsy misy mampitarenanao amin'ny fiainanao io fa tena eo ampelantanan'Andriamanitra io ry havana za zany tena miteny anao androany ny mahatonga anao tsy manam-pifaliana io ny mahatonga anao tena manana hiala avy io tsy fahafantaranao an'Andriamanitra daholo ny ambady fa raha fantatrao Andriamanitra raha mahalala ny Jehova ianao de fataro fa Jesosy natao ho maty tsy ho hitan'ny olona ery ambony hazo fijaliana fa nafatesany Jesosy mba hahavelona anao ianao tonga lasa mivavaka io ninona lalovanao am'izao fotoana zao zavatra ray loha ihany ny teneniko anao ho ataon'Andriamanitra tena ho avy aminao amin'ny oram-batravatra ny fahasoavan'Andriamanitra ho avy aminao ho tena Andriamanitra amesana fafita am'roapolo tena diny fadimina toizaka hoe fanafinao amin'ny trano fialovany amin'ny andro fahoriana izy ampiary amin'ny fiarenao andayana izy anandratra hoeny ambony vatolampy izy ko de hisandratra ambony ny fahavaloko manodidina any lohako ka anatitra fanatitra iobiny andao andayany ira sy akalazan'i Jehova hitanao le problème rehetra taria aloha taria sisy ny raharainy Davida fa ny alalan'i Jehova ny andinika an'i Jehova zay ny fanafodiny de fantatra fa nitoy an'izay anafina anazy ao an-tranon'i Jehova de ny olona miafina ao an-tranon'i Jehova zany any ivelany any miaramila Jehova mandripaka ny fahavalo de atonga ny fahavalo ao ambany nanavitra ny Davida teto ny nanavitra ny Davida teto moralina ny anazy ny lasa loha hitanao ny moralina ny anazy ny lasa loha tsy hoe nandresy izy na inona fa zavatra fatany sahatra fotsiny izy nandinika an'i Jehova fotsiny izy
teny moralina tonga de lasa hoe ny vokadrao za mandresy ary za hoe sisy de petraka eto de tsy rarahin'Andriamanitra za tena koa anao mitandrina andro sabata io enao ngatany ambanin'ny 42 any nisy champignon zany vatahotra ao anatin'le hitanao am'le plancher iny efa misy tsaramaso maniry mioty tsaramaso avao anatin'ny 42 tamin'izany verina kely tamin'ny 42 mo hitan'ilay commentaire mampiona fa zao ry avana malala ny fahafantaranao an'Andriamanitra de mampiakatra ny moral anao enao zany mandinika ny Jehovah'Andriamanitra io de manomboka mahalalala anazy manomboka mifaka fantatra aminy amin'ny anaran'i Jesosy ianao androany mitsahatra mitandrina sabata io teneniko anao fa ny vokatra io ny fahavalonao tonga de ba zao nge anao miafina ambany elatry ny tontolo ianao nge miafina mitsano fialofana ianao io ravana ny amin'ny sabata ngeravana nakatrano fialofana za teneniko anao rehefa tao anatin'ny problème manenjika daholo ny tompotrosa tamin'izany amin'ny andavanandro tsy hitan'ny tompotrosa ny toerana misy ahy tsy afaka na mamony telefônina fatany fiasanako hoe am'izany anao de hoe amony telefônina mba tsy ho azon'ny tompotrosa alao mamaly tsotra fotsiny satria hitan'ny fiasananao togavany eo ampiasany ianao ny andro lady togavany eo amparkinina fotsiny tamin'izany de afa atorin'ilo fotsiny tsy ny tranony fa io andro sabata io miditra ao am-piangonana ny maraina paharivan'ny andro tsy te hiala eo ary avana zany fiangonana aty am-piangonana ny tsy hitan'ny tompotrosa anisany nanomboka ny tiavako andro sabata za fa teneniko anao fa rehefa tokoa tena tsapako hoe tena ohatrany tena hoe tena en sécurité be mihitsy ahako anatin'ny fotoam-bavaka io zay aty tsy hitan'ny tompotrosa tsy hitan'ny fahavalo aty nisy fotoana ry avana ny tompotrosa efa tao ambavady fiangonana efa nitren'ny Jerova avombelona taminao zany fa mbola hitan'Andriamanitra ihany ny hevitra tamin'izany alo lavitra raha manana problème ianao za mirabanao fa ianao tonga eto io fa tsy nandeha niasa saina tamin'ny problème anao fa niezaka ianao teto androany niezaky ny alalan'i Jehova nge anao araka tenin'ny Osea niezaka alalan'i Jehova nge ny ataonao eto raha ohatra ianao anao présence fotsiny atogavana hoe de diso hevitra ianao hoe anao mba te ho hitan'ny paster zay fa raha tena hoe androany ianao ny atogavanao eto de mba te hiezaka lalan'i Jehova de ho fantatrao izy de ho fantatrao ary de ho ampahalalany ianao tokoa izy ry amen ho ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Osea toko fa enina andininy faefatra ty zany ny zavatra tena mba tiako isotomana ny saitsika ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona re no azoko atao aminao ry Efraima inona re no azoko atao aminao ry Joda fa toy ny rahona maraina ny fitiavanareo tsy tahaka ny andro zay levona raha vao maraina ny andro ozy Andriamanitra tsy hitako izay azoko atao aminareo satria zao ny fitiavanareo anahy de ohatra ny rahona maraina sy ny ohatry ny ando mora levona misy ando amin'ny maraina fa vao mandeha ny ora mandeha fotoana de tsy hitiny tsy hitanao hoe nakaiza setroka fa entona vapeur kely fotsiny de savy iny aveo de tsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra ry havana tsy misy vokany raha mandalo fotsiny ary ny antony tsy afantaran'ny olona ny antony tsy afantaran'ny olona ny Jehova de satria ny olona tsisy fitiavana ny Jehova niezaka halala zany nge ravana ka eo foana reny olona ma reny olona miasa mahafantatra momba ny zavatra reny tsy manao tompo maso zavozy manao misy voromailala de soratany anaty boky ny voromailala zany de manana enatra roa de misy maso ary misy vava de misy tongotra ihany koa de vita ny boky ny soratany mandinika izy ahoana ny fihetsiky ny voromailala isaky ninona izy reny trondrokely anaty aquarium reny firy andro tsy misakafo reny vao maty mandinika an'izany satria tian'le zavatra fa be ny olona tsy tia an'Andriamanitra ka ny olona tsy tia an'Andriamanitra tsy afaka andinika an'Andriamanitra ary efa tsy andinika an'Andriamanitra nefa ny olona ray de tsy mahafantatra akory an'Andriamanitra ade teny aminao androany alleloia te hiteny aminao androany ka mila mahafantatra an'Andriamanitra ianao
raha alalan'andriamanitra ianao raha ezaka lalan'ny Jehovah ianao dia ho hitanao fa tena mahatoky tony maraina ny fiposahana ny ten'andriamanitra dia hanomboka hiposaka dia hanomboka hatoky ianao fa hifiainanao io dia hanomboka hiposaka aminao ny fahazavan'i Jehovah dia hanomboka hisokatra ny lalana dia hanomboka hafinaritra anao hifiainanao efa firiny tamintsika eto nefa saika hamono tena fa maninona ndreo tsy te hamono teny zany tsony vao manomboka hivavaka manomboka hiposaka Andriamanitra amin'ny fahatsarana manomboka na hifiainana io ary manomboka hitanao mahafinaritra io manomboka hitanao ny mamy ny fiainana io manomboka mamy aminao io fiainana io manomboka mahita ianao tena hoe misy olona angeravana amin'izao fotoana izao tsy mahita fa tsy noir et blanc sisy manjombona angeravana ny fiainana fa rehefa miezaka malalan'i Jehovah ianao miezaka mitoetra eo anoloan'Andriamanitra ianao mandinidinika an'Andriamanitra ianao mandinidinika tenin'Andriamanitra ianao miezaka miditra anatin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia ho hitanao amin'izay fa ho toy ny maraina ny fiposahan'ny voninahitra ary dia ho avy amintsika tsy ho ela ny ranonorana mivatravatra dia toy ny faraolona izay mahavoton'ny tany misy olona nga mety mbola tsy miposahan'ny voninahitra Andriamanitra mihitsy ny fiainany satria mbola tsy tao amin'Andriamanitra mihitsy misy olona miandry rovina ihany ny anjarako Andriamanitra takany hoe ianao nge miandry colis tonga ao an-tranonao nefa ianao tsy nanao commande na colis ry avany izay commandany ny facteur dia ianao mijery eo babahady dia ianao nge tsy ny commande inona ary no tonga eo aminao fa androany ataovy ny commande dia miandrasa mahalala n'Andriamanitra miresaha amin'Andriamanitra tiavo Andriamanitra topoy Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga aminao ny ranonorana mivatravatra dia toy ny farahorana izay mahavoton'ny tany dia ampelyanao ary androany manao hoe ndao hiezaka lalan'i Jehovah tsika ravana mba hainao zany olona tena hoe le olona lina lava reny hoe inona ny amin'i Jehovah inona mafinaritra misy olona eto amintsika eto manontany foana mety ve zao izay zavatra ataony antaniny foana mety amin'Andriamanitra ve ty mety ve zao zavatra ao par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra mandiny tena lalandava miezaka lalan'i Jehovah miezaka miaraka amin'Andriamanitra tsy mba mandeha gony zany olona zany fa zay zavatra rehetra ataony dia antaniny tena foana hoe mety amin'Andriamanitra ve zao mifanaraka amin'Andriamanitra ve zao tian'Andriamanitra zao miezaka mahalala inona ny tian'Andriamanitra inona ny tsy tiany inona ny mahafaly azy inona ny mampalelo azy ohatry ny ahoana izy rehefa faly izy dia ho hitanao zany zavatra miposaka eo amin'ny fiainanao zany ohatry ny ahoana izy rehefa malelo aminao hitanao zany misy Andriamanitra tsy miteny zany tsony loza nge zany Andriamanitra tsy mihetsika zany tsony tsisy inona mihetsika eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy isy Andriamanitra tena anapotra aminao amintsika rehetrarehetra eto anapotra pitiavan'Andriamanitra ho pofony ny fiposa anaposaka zavatra mazava anaposaka fahasoavana be dia be amin'ny fiainanao Andriamanitra dia ho fantatra hoe tianao izy anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika rehetrarehetra tiava Andriamanitra ny nataon'Andriamanitra dia inona no azoko atao aminao ry Efraim inona no azoko atao aminao ry Jody satria ny fitiavanao dia tahaka ny rahona mora misava mbola ambany loatra ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny olona rehefa tianao angerava natoloranao peratra mihitsy apakarinao ho vaty mihitsy fa tsy hoe zay olona manao zadoro amin'ny zavatra ataonao dia hitavinao ampakarina daholo ay zany manao publication anao dia misy manao zay mba dia iny foana amin'izay ny amponao nanao zay manala izy tiako izy ka nefa le tahan'le izy zavatra ambany be mihitsy androany teteny aminao aho hoe ndao ho vaina tsy hitan'Andriamanitra zay atao anaposaka n'le ranonorana aveo izy Andriamanitra hiposaka ve ny fahanjabako meko azy ve ny farahorana ny visy ary tsy hitako zay anaovana azy satria ohatry ny rahona ny fitiavana ohatry ny rahona maraina dia ohatry ny ando zay mora levona tia kely an'Andriamanitra fotsiny tsika misy olona angeravana tia an'Andriamanitra amin'ny androm-piainana fa misy olona tia an'Andriamanitra fotoana fohy kely fotsiny fotoana fohy kely fotsiny androany za teteny aminao tia lalan'Andriamanitra ianao andao tombotsika amin'ny fitiavana anazy dia fitiavana lalina tiava Andriamanitra
angatao mihitsy androany Andriamanitro ampianaro ahitianao, ampianaro ahitianao. Fa raha lasa tianao de lasa namiona aminao mafinaritra, te halalanao isan'andro te hifankalala aminao, isan'andro te hifampiresaresaka aminao satria tianao Tsy misy olona hifampiresaka lavo zany raha tsy olona mifankaty. Tsisy olona hifankalala zany raha tsy olona mifankaty. Ary tsy te hifankalala amina olona tsy tianao zany ianao. Androany io angatahana. Tianao zavatra Andriamanitra. Hoy tena Andriamanitra, inona reny azoko atao aminao ry Efraima? Inona azoko atao aminao ry Juda? Zany hoe misy Andriamanitra tianao zavatra. Fa le zavatra miainga avy any amintsika. Ohatra ny rahona mora misava, mbola ambany loatra. Mbola ambany loatra, mbola tsy afaka manosika an'Andriamanitra. Anao zavatra ngeza be amin'ny fiainantsika. Miainga any io zany. Miainga any io. Hoe za tianao Andriamanitra. Hitanao ty andro sabata ity aza ataonao mihitsy hoe misy problème fa de mba hitandrina sabata. Ao amin'ny dite fa tsy misy mihitsy de mahatsiarova ny andro sabata amin'ny fotoana misy problème ianao. Hoe fanafodin'ny problème mitandrina andro sabata, tsy zany. Fa tiava ny andro sabata, manaja ny andro sabata. Zay zao eritreretinareo amin'ny antsika zay mety mbola tsy mahalala aloha de zao. Manomboka rehefa avy eo rehefa tapitra ny fitaovavakitsika de tsisy fandarina intsony le eto amintsika eto manam-pahatonga amin'ny 1er septembre. Laka misy 1er septembre satria somary ala sasatra kely izay menakavy kely tahaka ny fatao isan-taona. De tamin'ny herintaona raha tadidinareo tsara, ny andro sabatatsika tamin'ny herintaona natao anatin'ny vakansa anay tany amin'ny toerana nanaovana vakansa tany no natao ny fitaovavaka. De hitatsika ihany nefa rehefa ohatr'ireny tsy de tena mitovy amin'ny isan'andro ihany le izy. Ohatrany hoe devoir fotsiny fa tsy de tena misy hoe ohatran'izao iainantsika zao. De nanapa-kevitra izay menakavy kely fa zao no ataonay. Androantsika misy mitandrina andro sabata eto amin'ny herin'ny androantsika hitandrina andro sabata eto. Amin'ny tapabolana androantsika hitandrina andro sabata eto. Ndikan'izany ato amin'ity zay zao andeha hariva, andeha zay raha alina. De hiaingany amin'ny toerana lehanay zay amin'ny zoma alina be, zoma alina. Andeha ody aty an-trano mba ahafahantsika miaraka manao sabata eto ohatr'izao. Tsy hitanareo mba mahafinaritra ny sabatatsika eto mantsy tsara fantatrareo fa betsaka ny fitaovana ampiasainay. Mampiasa écran zay mampiasa ordinateur vitsivitsy zay mampiasa sonorisation zay mampiasa fitaovana. Zao fampitana zao zavatra iainantsika zao. Ka raha zavatra rehetra tsy afaka entinay any amin'ny vakansa any amin'ny fitoerana naovana vakansa eo, de tsy maintsy le lasa le telefaonina ray zany de eo zay sy mampionina de nanareo ary tsy tafiditra anatin'ilay fitombavaka. Fa mba hahafahantsika tsika rehetrarehetra samy akatsirony amin'ity sabata ity hianatra hitian'Andriamanitra de anay atomboka amin'izany. Hoe Andriamanitro hiverina avy any amin'ny toerana misy anay zay ny zoma alina mba hahafahanay fotsiny mitandrina sabata eto. Avy indray zay andeha ny herinandro fandroana tsy ho eto indray zay. De verina indray zay amin'ny sabata zoma manaraka mba hahafahanay mitandrina sabata eto mba mipisy an'izao hafanana izao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Satria ny antony zany, satria zay te hifankalala amin'Andriamanitra, satria zay te hitia an'Andriamanitra. Angeravana ny fitiavana tsy any ambava fotsiny zany. Mila porifonao zany. Mila tena ataonao mihitsy hoe zava-dehibe aminao zany. Zay raha anao zany tsy akasitraka amin'izaniza fa tianay fotsiny Andriamanitra. De ataonay zany. Mety ozy nire nareo hoe de zay andro anankiray hoe te hivezivezena firy kilometra. Ka inona moa zay fivezivezena re firy kilometra raha miohatra amin'ity andro ray ngeza be ity ry havana. Andro sabata, lalina nge zany ry havany. Inge tsy andro hoe andro anankiray fa lalina be nge ao anatin'izany. Fifankatiavana mampifamatotra. De aza manana iahy ianao fa amin'ny sabata ao zao eto ny ahitanao anareo anay. Amin'ny tapabolana eto ny ahitanareo. Na de tsisy aza ny fandarana eto zay hitanareo eto foana. Araka le ira eto any miandry anao, aleloia. De ho tahin'ny tompony etsika menakavy. Tare mangatsitsika tsisy ny fandarana vavaka fembeana isan-kanina mandritra ny 2 herinandro sy tapany. Fa zao ianao aza manaiky angatsika. Tiavo Andriamanitra, manginginao ianao mianatra amin'ity an'Andriamanitra. Ny radio atsika mandeha foana akiradio.radio12345.com eo foana. Afaka mihaino radio foana ianao. Misy toriteny foana isaky ny adiny telo amin'ny 1:07 maray amin'ny 1:07 ny fandarina fotsiny tsy misy. Manantena hitanao zay amin'ny 1er septembre amina fireta. Fa tsy ino zany de
any amin'izay roa herinandro taova zay fa mahita anareo eny amin'ny mangatsika eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny tsika vao miditra amin'ny 1er septembre lakamisy ny zoma sabotsy lahady tsika dia fa hiatrika fivadikanana 3 andro ianareo zay hanao fivadikanana araka aminay a ny 2 3 4 septembre dia amin'ny 1er septembre nareo mandefa message amiko a dia ampidiriko anaty groupe fa hifadianana 3 andro tsika verina amina heritsika tsy averatsika latsaka anaty vakansa zany ny ara-panahintsika tsy averatsika ilatsaka anaty fangalana iny zany ny ara-panahintsika fa tsika hitsenan'i Jesosy tadidiova raha any amin'ny vakansa Jesosy ny tonga naovanao vakansa Jesosy ny tonga manao ahoana ianao dia hitsenan'i Jesosy azadino fa akaiky ny fiavian'i Jesosy ary tena efa akaiky tena akaiky ka matoky fa tsy mba isan'ny olona anao ambany zavatra sy tsy rambina amin'izany ianao hotahiny tompony hoe tsika menakavy ampitombony fitiavanao an'Andriamanitra dia aoka halala eny aoka hiezaka halalan'i Jehova isika matoky toy ny maraina ny fiposahana fa ho avy amintsika toy ny ranon'olona mivadravatra izy sy toy ny farahorana izay mahavotony tany andefa farahorana ahavotony taninao ane zay rehetra mandalo tany karakainy eto ahavotony taninao ny ranon'oram-batravatra ny fahasoavan'Andriamanitra raha hainao ny mitian'Andriamanitra hivavaka tsika anao hira anankiray aloha tsika satria nao hivavaka arytsika amin'izao fotoana izao anao hiry tsika aorianan'izany a fa hivavaka aloha tsika raha mety ianao dia aondreo lohanao dia hivavaka isika ravana malala misaotra anao zay Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay mideranao zay Jesosy mideran'ny fahalehibeazanao sy ny fahatsaranao ankehitriny Jehovahandriamanitra dia mametraka izay ny fiainanay eo am-pelantananao Jesosy malalo ampianaro ity anao zahay Jesosy malalo ampianaro halala anao zahay ampianaro ity anao zahay Jesosy malalo raha mahalala anao zahay dia ho fantatra ny tianao atongavana ho fantatra ny tianao anao sitraponao zay hafantatra ny sitraponao dia ho fantatray ainay ny anao zay hafaly anao ary ho evitenay ny anao zay mampalahelo anao Andriamanitra dia tsy ho sarotra aminay ny fankalala aminao tsy ho sarotra aminay Andriamanitra ny tianao anokandroany andinika izahay ho lasa mpandinika koa zahay tsy mpandinika zavatra na siantifika na anao fandiniana ara-matematika fa akatoerana andinika ny Andriamanitray andinika ny fahatsarany Andriamanitray ndao tsika rehetra ravana malala samy anao ezaka samy anao an'izany ezaka zany tsika hoe ezaka halala n'Andriamanitra amin'ny olona mety ozy ny olona fandaniana andro zany aloha mianatra momba ny rajako sy ny biby isan-karazany sy ny mianatra momba ny planeta maro fa ianao kisafantaro manomboka androany fa ny loharano-pahasoavana sy ny loharano-pitahina eo amin'ny fiainanao dia ny fifankalalanao amin'Andriamanitra ny loharano-pifalianao anekenao sitrapon'Andriamanitra dia miainga amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra dia andaontsika rehetrarehetra ryavana andaosika hiezaka lalan'Andriamanitra hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zay tamin'ny teninao tamin'ity androany ity indretinay zay mpanomponao Andriamanitra indretizetra zay Jehovahandriamanitra mivory eto an'io manana tanjona anankiray dia tahaka ny tanjona tao dia ny halalanao
ny ahitanao ny atsapana ezaka hanatratra Andriamanitra ezaka hanakatra Jehovahandriamanitra ny zavatra tianao hatongavana eo amin'ny fiainanay Jehovahandriamanitra indreto izahay mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao te handeha amin'ny fitiavana anao zahay te handeha amin'ny fitiavana anao zahay te ho tonga lavitra tena te hoe ho lasa lavitra sy maharitra amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra te mpanompo mifankalala aminao mpanompo mifankafantatra aminao Jehovahandriamanitra tsy toa mangataka aminao zay atafio anay ny herinao ampianaro zay alalanao ampianaro zay afantatra anao Andriamanitra ampianaro zay afantatra anao Jehova indray tsy manolo tena mihitsy raha misy taranja anankiray Andriamanitra firy ny taranja ny anarany entany ampianarana firy ny taranja ny anarany entany ampianarana tompo ny anarany atsakany sy andavany reny fa hianatra taranja anankiray zay manomboka eto dia taranja anankiray mianatra momba an'Andriamanitra fotsiny hianatra fotsiny anaty kahie anay dia hianadesina dia ezaka hatsapa hoe ahoana ny fivoahana amin'ity opération ty raha manao matematika izay amen Jesosy dia hita olona maro izay ezaka ianao afantatra anao Jehovahandriamanitra ity manolo tena Jehovahandriamanitra fa za koa dia te afantatra anao mbola tsy ampy ny fahalalako anao Jehovahandriamanitra mbola tsy ampy mbola tsy dia tena voadiniko tsara tamin'ny atsipriany Jehova fa omeo fotoana hahalalako anao ampianaro mba hafantatra anao ampianaro hahalala anao Jehova ampianaro hahalala anao fa mifototry ny soa dia ny fahalalako iza moa ianao ny fahafantarako aiza moa ianao ny finoko inona moa ny tanjonao eo amin'ny fiainako fa amin'izay fotoan'izay dia ho mpanompo mahatoky aho ho mpanompo mahatoky ny fitantananao tsy olona ho mpimonomonina tsy olona ho mpanohatra ny sitraponao fa olona andeha anaradianao foana anaradianao foana anaraka ny onjanao foana satria tena tianao ampitombony fitiavako anao ampitombony fitiavanay anao ampitombony fitiavanay anao Jesosy ampitombony Jehovahandriamanitra ny fitiavanay anao Andriamanitra ampitombony fitiavanao anay tompo fa raha mitombo ny fitiavanay anao dia hitombo ny fahasoavana ety aminay raha maharitra ny fitiavanay anao dia maharitra ny fahasoavana ety aminay sotra Andriamanitra dera ny haja ny sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay matoky anao zay Jesosy fa ny taha-pitiavanay anao dia tombo amin'ny fomba tsy takatry ny saina tokoa androany dia androso be amin'ny fahasoavana izay satria mahalala anao Jehova halleluia amen ampandrositsika izy mivady amin'izao fotoan'izao raha lahalay sy raha nabavintsika mihaja hivavaka andiby amin'izao fotoan'izao bao ary Alleluia. Jesosy ampianary izahay halalanao. Ho mpanofonanao atao
Tukaku izahay amin'ny fiainanay ny fianana aminao eo mitapatoetra ao an-tranonao zahay mampianary izay Jesosy atoky anao ninona ny zavatra mitrano eo amin'ny fiainanay ataovy ao aminao ataovy manatiana anao foana zahay tatano izay Jesosy araky mizaky ny fiainanay rehetra Jesosy ataovy sensible amin'ny fandrenesananao zahay ny amitsika rehetra misy fotoa izahay tena tsy mahalala anao fa noho izany mila mahalala anao ianao izahay misaotra Jesosy voninahitra anao ihany alleluia amen. Jehovah, zavatra ivaly ihany fahasarinanao dia misy ianao mialalanao afapetra aminao izahay amin'ny fanototra sy fiarahana aminao atoky anao ndresy izay Jehovah arafeto araky ny tianao ka ahitra ny lalanao izay Jesosy ataovy tokapo izay Jesosy amin'ny fiarahana aminao Sampai waktu saya dalam channel Jesosy Andriamanitra no mahalala ny aminay tato izay misy aminay tinatao aminay Jesosy tinaro fiarahana aminao zahay antimonimona Jesosy ndresy izay Jehovah hiezaka handinika sy havalanao amin'ny lafiny rehetra ka ampianary zahay atikanao tianao ary fitiavanao ny tanao sanaty matoky zahay fa manokatra ny lalanay ianao rehefa tena malala anao Dada aminao zahay Jesosy ampahitanao foana zahay ahalalanao Jesosy tsy ahitanao rehefa ny fitiavanay anao dia mihery miovaova tahaka ny amiko rehefa tsy afa hoe zay ilainay Jesosy atao tafatrehitra aminao foana zay Jesosy rehefa ponay ny fitiavanay anao fa tena ahalalanao mandrakariky zay rehetra zahay anoko anao dia ahalananao Jesosy ampitona aminao izahay amin'ny fahalalana anao Di pandemia na long new chat zavatra rehetra hatramin'izay. Rehetra Jesosy miova, io Jesosy tokony omenao anay Andriamanitra ka ampianary izay tianao izahay andany ny andronao ray aman'nao Jesosy Alleluia. Alleluia. Sotra azy mivady niaraka samykodramaka teto androany. Le ataontsika izany izy zany amin'izao fotoana izao. Halleluia. Hiarahirintsika hoe tsy ando tsy raha ho anamora misava Andriamanitra fa tena fitiavana lalina be ary hatramin'ny farany fa tsy zavatra mandalo. Halleluia. Tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisany sa tsy hosoloko minonine fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay mamily foko ety dia omeko anao Nandao ay azy izao tontolo izao Zao tsy alaminao Nafaly ao nalahelo ao telefoninao Narary ao nani ao tsy nolausanao Ka inty ao mivoaky faranao Anao hatramin'ny farany Eo atsika rehetra tiako ianao e Tiako ianao e Tena mamiko Tena mamiko e Tena tiako indrindra Malala ny foko Ianao Jesosy Tsy atakaloko anisany sa Tsy hosoloko minonino be Fa
hatramy farany itsika sy anao hatramy farany Alleluia. Eu me conheço. Alleluia. Não dá ai às vezes eu tento lisar, saltear a minha na faria na elua telefone na radio na minha simulação kaiti ao me voar now I jump farani malala ni fuku yanao sosio si atacado com a misanisa si usuluko nino ne facciami farmi e si chiasi andao facciami farmi si shanawe Facciami farmi, si chiasi now, facciami farmi. Si attaccare con misanisa, si usuluko non è. Facciami farmi, si chiasi now, facciami farmi. Facciami farmi, si chiasi now, facciami farmi. Facciami farmi, si chiasi now, facciami farmi. Alleluia. Amaranparantsika amin'ny fotoanandroany tsy miala etsika androany la tsy faly be ary tsy avelatsika tapy ty fotoam-bavaky ty raha tsy mifaly be amintsika koa Andriamanitra. Ny tena falin'Andriamanitra no dia tsika hanao fideranana ny ratantsika azy tsangany ianao ny tokantrano any aza manaiky mipetrapetraka ianao renao zao ny zavatra teny natao anatin'ny toriteny ndaopotratsika ny amin'ny fiderana fa tiatsika Andriamanitra. Alleluia. Nao fiderana vitsivitsy atsika amarana atsika ny fotoana amin'ity androany ity. Halleluja. Rehefa aoriana ty hira anankiray ity dia mena lalana nareo mpijery mangataka hira. Zay olona mangataka hira anankiroa anatin'ty ty hira ty zay mangataka hira roa voalohany miditra eo no hira roa ataontsika rehefa avy eo. Ndao ary. Afaka mangataka hira ary nareo hira roa ny angatanareo zay mangataka hira roa voalohany tonga eo dia ataontsika izay. Ndao ary. Awas, eo ary. Anay efa nahazo preuve hony zany ataontsika rehefa avy eo. Anay efa nahazy. Alleluia. Na ela nanolotra an'io. Eo ary. Eo ary. Falei, veio, fica aí, não me dá uma
Anaya efanazy prefa de lehibe ny Andriamanitra teneny ama kosa ny ataontsika lohany afahasalamony neny ama ny amaranatsika azy eo ary tsika rehetra faranatsika fiderana be androany a Yarifari, yaridera, akalaza siamiza. Yarifari, yaridera, yariyugana anakiza. Sarayana, sarayindina, sarayana. Awa, hallelujah. Yarifari, yaridera, akalaza siamiza. Yarifari, yaridera, yariyugana anakiza. Sarayana, sarayindina, sarayana. Tenelo che non giovani, faftore ogni falitica, dove arrivati con dove arrivare giovani, alleluia. A prisioni si terano le mani giovani, stona in farina giovani, alleluia. Fare casa non sai era si socia yugano mana kisai falei beiro fitarina numenau andai tanesse mi filubina asana chai Tera tu quarti che chiari falle Yaridera, akalaza siamiza. Yarifari, yaridera, yariyugana anakiza. Sarayana, sarayindina, sarayana. yo yantera tu piazzica. Yarifari, yaridera, akalaza siamiza. Yarifari, yariyugana anakiza. Sarayana, sarayindina, sarayana. Sarayana, sarayindina, sarayana. Sarayana, sarayindina, sarayana. Lembra que onde fica o antes assim? Honey. Hallelujah. Tehaka ho an'i Jesosy nareo ny atokantrano any a prefa ny ohatry prefecture prefy ozy ranabavy Naël de avy eo a i $100 de avy eo a iama reo zany ngataka-hira telo a ataotsika eto eo a iny zay fa mandeha Naël ao atokantanao a Hey,
Halleluia. Lehiben'Andriamanitra ny sandola da avy eo le any anabaviamo. Maman, ça va? Eo ary tsika rehetra.
Hallelujah. No alira ray faratsika dia isira ray zay amaranantsika ny fotoana androany iarahantsika amin'ny groupe zay maharesy azy efa ato anaty Zoom mato zareo amin'izao tsy maintsy hoe iara ifaly eto tsika ame voninahitra an'Andriamanitra dia andao ary anao an'ilay hira anankiray nangatahany amitsika dia ataontsika amaranantsika amin'ny fotoana androany le hira le hoe fiara iny dia araka amin'ny groupe zay maharesy tsika efa vonimboninahitra zareo amin'izao fotoana izao iara iteran'Andriamanitra ewa izabony lohany fahatsirambony ewale ambunya anuanya ambunya fatsiambani mana karena fatsimahata wapisamucha fatsimisamucha duanya fatsira yara kamrana baf Silvia 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 Maheria fatsimale anuanya lovely ambunya fatsiambani saya hello Bria Sarang saya tu mana tuawe saya sayang tu wawe ruang na fatsramri wanya fatsramri Elisa Tiala saya beri na wawe ruang na fatsramri sarang saya tu mana saya sayang tu wawe aluane wanya Mariso wanya fatsramri ambunya aluane Selina aluane Rotin Mari Vanessa na patre Maera na Tembula luan tua gena we Hallelujah Lamina Lamina Sarkan via via now Sarkan yun para jawe Yak namin ipinuna Luan na mina patrawa Erika Laka Sarkan via via now Hallelujah Sarkan yun para jawe Yak namin ipinuna Luan na patrawa Ala kare sudano mali Erika Kandaka Nera kamlino keli Elis miana kakeli Luan nawe Sirabri Amuri Pena nara kutu Simsafra Luan pasramu tutu Mikaela Era la tuba Trece Maerwa Sumalendemi Rana Pablina Ambunya fatsiambani Ambunya Pablina Ambunya fatsiambani Ambunya fatsiambani Hallelujah Mino fa nandihy tsara daholo tsika takan'reto any amin'ny groupe zay maharesy reto anao hira ray farantsika ndao ataontsika hira le fiara eo zany tena ho hitatsika eto mihitsy ny fivaliany reto ankizy reto hiran'le hoe fiara tsika ohatran'le tamin'ny taty antranona iny dia samy manome voninahitra an'Andriamanitra daholo isika menakava maranantsika ny fiderana io maranantsika ny fiderana le hira hoe fiara atsiarovako anareo taty mihitsy io Alléluia.
Manela azoantika ny familiko da Yesu anefa Rana Fabiama Duk na Smaisu Rana Fabi Nesrina Season party, ala siasa. Ala tutu. Ya tutu. Mariso. Eu Marisoret. Eu Selina. Eu Letana. Atau benar meta sampai sisa kabine. Haleluya. Eu Selina. Nambina. Haleluya. Mino fa nahazo fifaliana daholo tsika tao anatin'izany fotoana izany ravana malala amaraparana ny fandarantsika amin'izao fotoana izao a dia hivavaka isika ho an'ny ny fiainantsika amarana izao fotoana izao raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Raha hiala eto ianao a ravana malala dia tena hoe ny fahasoavana sy ny famondrapon'Andriamanitra ny a anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Tsy ory zavatsoa ianao fa voamiratra ny masonao dia anomana zava-mahafalo anao Andriamanitra. Amin'ny androm-piainanao rehetra dia fiadanam-po, fifaliana, fahasoavana anapaka anatin'ny fonao. Tsy harelozana ny sofinao ary tsy ahita zava-dratsy ny masonao.
fa fahasoavan'Andriamanitra no hitanao, fahatsaran'Andriamanitra ho asehony ianao. Teny mihitsy androany hoe meko fotoana mihitsy ianao Andriamanitra, atokako anao ny fotoanako dia ampahitanao ny fahatsaranao ahy. Ny tranonao dia tahaka ny tanàna manda. Teny anjelin'i Jehovah hitoby manodidina izay matahotra azy. Dia tsisy akasika anao eny amin'izay rehetra alehanao. Fa Jehovah Andriamanitra tahaka ny voromahery maniditsidina eo amin'ny ambonin'ny akaniny, mitazana anao, nareo menakavy izay zanany, dia ho tretrika sy ho fefiky ny hafaliana ny fiainanao ary ny fahavokarana amididina anao, dia ho tahina sy ho ambinina ny ianao. Ny anaran'i Jesosy. Sotranao Jesosy tamin'ity fotoanandroany izay tanteraka teto. Dia matoky izay fa raha hisaraka eto izay dia izay no hisaraka, fa izay rehetrarehetra kosa tsy hisaraka aminao. Fahasoavanao anay, ameno anay tsirairay avy amin'izay rehetra alehanay. Hitaridarana anay ianao ary omba anay amin'izay rehetra alehanay. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Sotra Jesosy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho tanteraka amintsika anay izany. Amen. Alleluia. Dia manome fotoanantsika amin'ny herin'ny androany tahaka izao indray dia samy hita iny ny tompo samy mahery Alleluia. Misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany teto ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia.